dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana ny amin'izao tolakandrony zoma izao tafavory eto amin'ity toerana masina ity ka dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsiraray avy anomboka ny fotoantsika ka dia anome voninahitra an'Andriamanitra aloha isika rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Fanoizantsika an'izany dia hamaky ny salamo faha 7 isika ka ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy faha 9. Salamo faha 7 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy faha 9. Rehefa vita zany dia nira 170 ny andininy voalohany ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, mirafy iram-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany anakavanana sy ny sandranomasina ny navy-tany famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny, teo masony jentilisa naneho ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondram-po sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita amin'ny famonjen'Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Miobio an'i Jehova ry tany rehetra, velomy nioboka mihira. Mankalaza ny Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo firana, amin'ny tropetra sy ny fitsofany ny anjomara, ka miobio anatrehany Jehova mpanjaka. Amen. Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay. Jesosy mpanjaka malaza, no tompo mpanjaka. Voninahitra ny no asandatra eo anao, ary Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Miteranao zahay, mankalaza, manome voninahitra anao zay fahenon'Andriamanitra lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Andriamanitra nahary tongotra matanana anay, tsara sady mpanao ny tsara, ilay ny andohanay ary mbola hiafarahanay. Misaotra anao zay, noho ny alehibe ny famondram-ponao sy ny fitiavanao, fa izany ny tsy nalanindritra anay satria avozinao isamaraina izany famondram-ponao izany, ka dia izany nahatoy zao anay tsiraray avy. Misaotra anao zay Jesosy, fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay, ary misaotra anao zay vavaka ho anay isan'andro, mifona ho anay eo an-tananankavanan'Andriamanitra ray. Tonga ny fotoana indray ahafahanay indray mandinika ny amin'ny soratra masina mahakasika ny fanambadiana, satria miroborobo fatratra zany ankehitriny, ka dia mangataka fananao masina hampianatra anay amin'izany, fa tsy misy mahay an'izany Jesosy na iray aza, fa ianao ny mahay ka dia hampianatra anay ianao. Amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina aty anatinay tsiraray avy. Misaotra Jesosy. Eto nidiranay anao, eto nanomezanay voninahitra anao, eto koa ny enono ny vavaka sy ny fangatahana izay ataonay tsiraray avy.
ka dia hanandratra ny feo anay izy rehetra homaritry ny fiderana ianao zay tsy hitanay fa mba mitovy amin'ny fomba ny any an-danitra dia makatahaka an'izany zay satria fiainana any an-danitra any dia fahalany atahaka raha mbola ety ambonin'ny tany zay ka dia miompope izay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana isika rehetra. Endriavana dia fifaliana moa zany mioneto amin'izao fianarana ny soratra masina zay natao manokana mihitsy hiresana ny fanambadiana satria raha ny maritra na ny kajy na ny indisy teo ny atotanisa zay mahakasika ny fanambadiana zao raha eto amintsika fotsiny raha ny tamin'ny taona 2022 zao dia valam-bizato ny mariazy teto ary ny tamin'ny herintaona 50 laza zany fa manambady daholo ny olona ary tokony ho amin'izany mihitsy satria Andriamanitra mihitsy ny nametraka hoe tsy tsara ozy raha irera lehilahy dia anaovako vady zaza ho azy. Atsakany ny tana zay mbola tsy manambady aloha zao tonga eto hoe zay dia natao atsika rehetra mihitsy zao fianaran'izao tsy ampy mantsy ilay fiofanana vetivety monja satria eo amin'ny adiny ray sasany eo fotsiny fiofanana dia tonga dia miroso amin'ilay fanambadiana ilay ankizy. Ataoko hoe ankizy satria ny salanisa zany zao salan-taona zany zao amin'ny ankizy manambady dia manodididina eo amin'ny 20 taona valam-be 10 taona dia efa miroso amin'ny fanambadiana ka vetivety monja dia efa andrenesana akony sady ireny fanambadiana ireny ankizy ireny 2 taona 3 taona dia efa tonga amin'ilay fiteny malagasy hoe vao tsy elakasokasoka tota tsy elandromorombo ary be dia be ny tsy mahazaka zany atao hoe manambady be dia be ny tsy mahazaka ny manambady fa rehefa mifankaty fotsiny ilay ankizy dia efa mihevitra ny hoe mahazo manambady izy vao mahay bizo fotsiny mbola vao bizo fotsiny ain'ilay ankizy dia efa tonga amin'sainy amin'ny ray aman-dreny sady fa anambady vao miaraka kelikely fotsiny dia efa mitady hiditra amin'ny fanambadiana mbola vao pisipa kely fotsiny antonany vitsivitsy ambolana vitsivitsy dia efa mihevitra sady ny anambady. Tsy misy maharatsy ny manao sipa zay raha nanao an'izany zay vao nanambady inona moa maharatsy ny manao sipa gadradraka aza manao sipako lalitra aza manao sipa fa tsy menatra ntsony eny amin'ny rideau manao an'izany daholy fa tsy ny fanaovana sipako no midika fa tsy maintsy manambady noho izany zany dia nieritreritra mihitsy zay hoe toetra ny tsy ampy mihitsy zany fiofanana adiny ray zany raha resaka mariazy satria ny mariazy sabotsy fiofanana latsinainy tsisy azonao atao mihitsy fa efa ilay ankizy efa mivonina iroso ianao raha te hampianatra lavabe aza efa tsy amin'izany ntsony ny sainy fa le sarom-boaleto sy le anasa vahiny le mahazo an'ity la taimma ty ndray mantsy zao ny ankizy zany ny mamaisy mahafaly azy fa le fanambadiana tsy ao anatin'ny sainy mihitsy dia za zao vao nanamasina mariazy teo dia nisy tonga ny laza teto hoe maniry mahafiresaka aminao ny pastera le olona ohatran'izao fa ianao ny no nanao ny kabariny tamin'ny vodiondry dia ianao koa nanamasina n'le mariazy rava hono le mariazy zao toy izay iza moa zany olona zany
olona 500 ka izy nalalanao ihanina zany na ihanina zany fa rehefa fakahita zany hoe aivenareo le izy de sarotra be zany zao le fitezanan'le ankizy a rehefa mahazo an'ty le mifankaty ty tsy azo toaina tsy azo atao inona nefa hita sy tsapa fa tsy mbola vonona ho am'izany atao hoe fananana tokantrano zany akory a ny akamaroan'le ankizy noho izany zany a dia tsy maintsy miomana tsika raha izotra am'izany fanambadiana zany tena tsy maintsy mianatra an'izany ary zany ny mahafinaritra ny mary azy katolika satria ny katolika tena enim-bolana vezivezy eo mopera mianatra manambady mopera raha tsy manambady mampianatra an'izany hatramin'ny fitantanam-bola hatramin'ny zavatra rehetrarehetraka pitsopitsony eo am'tokantrano a ianarana any tsy mahita mihitsy anao hoe katolika onika ny saram-panambadiana tsy mahita firy an'izany ianao dika izany fa tena mahafiorona be ny fanambadiana eloavan'ny fianarana tsy maintsy fianarana satria ianarana daholo ny zavatra rehetra ka izany nanasana ny tanora zay vonina ao am'izany fanambadiana zany a mba tsy ho zazavao am'izay fanambadiana ntsony rehefa tonga any am'tokantrano any a satria tsy ndray andro ny roa andro le izy fa araka ny fanekena zay atao eto amin'ny alitara dia ny hoe hijanona aminao rery any aho mandra-paroviana ao izy mandra-piavo ny fahafatesana ka le fahafatesana 70 taona raha tainy mateza 80 taona dikan'izany zany a mbola ho ela sy maritra io fanambadiana io zay ka raha zavatra ela sy maritra tahaka an'izany no ataoko tsevitsevoka kely fotsiny a vokatry ny fifankatiavana sy vokatry ny fifaneraserana dia tsy ateza le fanambadiana dia hoy le ataon'ny malagasy hoe fanambadiana ny olona tany ampahakakitay rava eo ampisoroana nafo vetivety monjy vao eo no nakakitay mifankatia eo ampisoroana nafo miady sady ndray andro ane zany ndray andro nakaizony izy ireo lasa nakakitay dia mifankaty tany nentina vany ny kitay a aizy izy ireo zao reo mandroso afo ireo ary to miady sady zany le fanambadiana satria tsy vita fiomanana tsy vita fisedrana ilay fifankatiavan'ny mpifankaty melohan'ny fanambadiana ka hijery aloha tsika ny genesis a 2 ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovana vady zaza ho azy izy maninona ho ny lehilahy tsy tsara na manan-karena be tahaka ninona aza zany lehilahy raha vo izy rery dia tsy tsara ho ny soratra masina fanaovana inona izy anaovana vady zaza ho azy hikarakara andreo fananandreo efa fikasan'Andriamanitra mihitsy zany ny ampanambadiny lehilahy efa ao anatin'ny fon'Andriamanitra mihitsy a ny ahatonga ny lehilahy anana vady avaiza zany ny vady avy amin'ny Jehova fa misy vady tsy avy amin'Andriamanitra fa vokatry ny fifankatiavan'ny lasa ny vavy fotsiny a vokatry ny fifankatiavan'ny ankizy fotsiny a dia tsy tsapany mihitsy hoe avy amin'Andriamanitra vita isa vokatry ny fifankatiavanay fotsiny dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ny vady ve zany anjara sa safidy ny atao hoe anjara dia ny fahatsapanao fa avy amin'Andriamanitra ary ny safidy a dia nao mihitsy no ny safidy an'ilay vady ny zavatra tsapa nefa ny amin'izao fotoana izao a dia ny safidy daholy ny akamaroany ny vady tiako izy
de ampakaritra vady zay mifankaty ary efa tsy avely ivady zay de andeha hoaiza amony tena rehefa ny ankizy zao mahazo an'izao ndeha amony tena zao a tsy hitanao mihitsy zay anaovana azy amony teny zay a rehefa tsy avelanareo ivady vita nefa le fanambadiana zava-doza ny ao anatiny raha aitsika zany mametraka an'izay hoe tendrin'Andriamanitra ny manambady ny vady a de tokony tsisy andeha miditra ny fonontsony a ny lehilahy na ny vehivavy a fa miandry an'izay tendrin'Andriamanitra zay noho izany dia hianatra tsika ny atao hoe fiomana ny tovolahy na ny tovovavy a ho amin'ny fanambadiana tsy hoe rehefa mahazo akanjo mariazy tsy hoe rehefa nahavita peratra tsy hoe rehefa nahazo ny kojakoja hoentina miatrika le mariazy de misy ny fahavononana fatao ary nisy nanontaniako hoe tena vonona nambady ve ianao efa vonona pastera ahoana zany zao nalalanao fa vonona ianao de mifankaty zay eny mifankatyko raha tsy mifankaty ve mo aninona eto fa le fahavononana mihitsy de tsy hitan'izay ho lazaina io zany tsy voninareo zany tsy vonina akory nareo zany fa mifankatinareo a de le fahavononana eritreretinareo zany de hoe am'izao ny daty de arina espace idirana de zay zany le fahavononana eritreretin'le ankizy fa tsy ao anatiny mihitsy ny hoe melohany anatanterana le mariazy eny ka misy zavatra tahaka an'izao tokony ho tsapan'ny ankizy a raha anambady izy voalohany am'izany aloha ny ara-batana ny ara-batana aloha voalohany indrindra raha anambady ny olona anankiray firy taona aloha ny olona atao hoe ampitaona 20 taona zay izy natao ampitaona satria manana kara-panondro izy de rehefa izy manana kara-panondro zay a de mihevitra fa tsy azo fezina tsoa satria efa ampitaona fa ny fananana kara-panondro tsy milaza fa mahazo manambady avy hatrany fa ny tokony anambady zany ny vehivavy a de tokony manodididina ny 20 taona 30 taona miakatra fa tsy rehefa manana kara-panondro akory de tokony anambady any izy zany a mba somary efa mba matomatotra kely ny lehilahy zany a raha ohatra ka tokony anambady izy a de manodididina ny 30 a any ho any amin'ny 15 taona miakatra za zao nanambady a 20 taona zay avao nanambady tsy hoe tsy nanana sipa ato ve aloha tsy ato ato ve raha matolo sao de ato izy amena hitrangetony na fenina tsy ao izy ka lasa namangy marary izy 20 taona ako zay isany iny anadiranao am'izay isany fa za zany 20 taona vao nanambady de hitako hoe efa ao tsara rangaha andeha am'izay anambady hitako hoe ao tsara ihany fa ny ankizy am'izao taona tsy mahatratra an'izay fempotona zay tsoa fa lasa loloatra de any amin'ny tokantrano izy vao mahita an'ilay fahoriana mahita an'ilay fijaliana de lasa latsa-panenenana izy fa raha ny tena izy zany de mandidana ny 20 30 miakatra ny vehivavy a dia any ny tena salataona tokony anambadiny lehilahy zany a 30 15 miakatra efa atonony zany fa am'izao fotoana moa de latsaky ireo daholo ny akamarony a de indraindray zange eto mbola ny ray aman-dreny no satria efa bevoky raha kalakely de menatra ny ray aman-dreny a olona tsy ampy 20 taona akory de atao mariazy satria menatra ny ray aman-dreny tsy alakely bevoka le kizy ko moa vao miaraka de avatrany de mikatroka zay mamain'le kizy ary io mihitsy ny akamarony mahavony tanora am'izao fotoana satria raha vao bevoka na 4 taona na 4 taona de tsy manaiky ny ray aman-dreny fa tsy maintsy atao mariazy lasa terena fotsiny lasa safidy zany le mariazy fa tsy lahatra arak'izay de mila miomana
amin'ny ara-batana zany aloha voalohany indrindra. Fantany tsy maintsy apetraka amin'ny ara-batana dia hoe mahazaka tokantrano ve ilay tovolahy na ilay tovovavy rehefa tonga ao amin'izany fanambadiana izany. Zakany ve ny onjany zany fitondrana tokantrano zany? So sanatreny amin'ny tokantrano izy voa teny hoe tsoetran'izao mihitsy zay teny amin'ny dadanay sy mamanay. Ianao ny ta hialana ambadiko, ianao ny tao amiko. Fa satria anao tsy niomana any amin'izany, dia ny anambady dia mamaika anao tongany ianao voagaga hoe tsoetran'izao mihitsy tany amin'ny mamanay sy dadanay. Tsoetran'izao mihitsy ny fiainanay. Ka tsy any amin'ny mamanao sy dadanao tsony ianao fa avy any amin'ny tokantranonao ka raha vita fiomanana amin'ny ara-batana any amin'izany ianao fa hiomana ianao fa tsy maintsy misy zavatra atrehanao any. Mety misy fahoriana, mety misy fijaliana, mety misy tsy fisiana. Ary io ny tsy zakan'ny ankizy vavy amin'izao fotoana, zany tsy fisiana izany satria zatra ny dialabana tany amin'ny ray aman-dreniny amin'ny 7 maraina vao mifoha anateram-bary eo am-pandriana laha ny andro amin'ny telefona fa ny amin'ny fanambadiana tompoko tsy zany. Dia izay zany tsy zakan'ilay ankizy sy zavatra manaitra azy any amin'ny tokantrano dia tsy vita fiomanana any amin'izany. Ny faharoa, ny resaka asa. Tamin'ny tapabolana zao no dinika mariazy tato. Miasa ve zao nareo sa tsy miasa? Tsy miasa zay ry pastera. Ohatray, ko tsy miasako anambady aninona. Monina raha mijarinao tokantrano ray aman-dreny aloha ko velomina aniny ty zanak'olona laina. Dia anao koa ve tsy miasa matselakely? Eko izy raha tsy miasako, za koa tsy miasa. Anambady anefa zany zany izy fampihotakodana be mihitsy eo satria misy valo izy eo, mariazy anaky-valo, enina. Dia fampihotakodana be tsy mahavela ny hatrany zao fifantakontakodana zao. Fa hifandatsa amin'ny ontakontana io, fa iontana io ihany nandatsanao any. Tsisy hohanina ko tsy miasako. Dia zany ve ny hanorina tokantrano mbola tsy miasa ianao tsy manana atom-pivelomana ianao ahoana zany ireo ray aman-dreny? Zay mahatsara le fanatrehan'ny ray aman-dreny manoloana an'ilay ankizy satria eo ilay ankizy zany hoe zay tsy miasa dia reto ny ray aman-dreny manao nety. Dia ahoana zany ray aman-dreny zany reko zanakare tsy miasa? Le ray aman-dreny anankiray moa dia nahagaga mihitsy nahavariana. Eta zao pastera vao hamantatra azy ireo. Reretso amin'ny sabotsy ny mariazy alatsinainy ny dinika zao nareo ray aman-dreny vao hamantatra an'reto ankizy reto. Ka zany le izy dia tsy hita fa mifankatia le ankizy zay ny ambany vohitra izy ety Antananarivo. Dia eto zany zao vao hamantatra azy. Tsy maintsy mananasa satria ny fandozanao ny tokantranonao amin'ny fotoana avitan'ny mariazinao dia lasa ianao. Ka raha fa tsy mananasa moa zany ianao inona moa zany namelomanao ny ankonanao, ny vady aman-janakao, ny vadinao, zay nalainao. Mariazy ange maketriketrika be mihitsy karazana thème anie zany eto zany, lasa ny bleu rock miditra ny maitso kely, lasa maitso kely miditra ny bois de rose. Mahafinaritra anay mihitsy mitazana azy etsy. Inona indray zao miditra manaraka ao? Zao ny poussin ry pastera rehefa milahatra ao. Zany ny thème. Fa indray andro ihany ny thème tonga amin'ny problème tsisy hoe azadiny fa ny thème tsika ka bleu rock tamin'iny tsisy idirany zany. Maketriketrika ambolo fotsy fa tsisy idirany thème amin'ny andro fahoriana ao tokantrano akory. Ngara-miady amin'ny mpivady dia hoe aizadinonao fa thème tsika tany hoe bleu rock ka ny roany ve mba tsisy hohanina dia zany ny ataony fa ny thème ary tamin'ireny bleu rock inona ny idirany ake? Tsisy idirany zany satria tsy vita fiomanana ara-batana. Fa tahitaitra fotsiny ampianary ny ankizy ray aman-dreny aloha hiomana mihitsy amin'ny asany velomany zay vao ampidirina amin'ny tokantrano. Mahafinaritra le ray aman-dreny koa mantsy zany zany mametraka zany fanontaniana zany hoe fa firy amin'ny vanatinao moa zany zao ty olona ity ray aman-dreny? Voalohany io pastera dia kitikitianao le vonato vavy satria voalohany zany. Ianao zany hoa samby mivoanam-bonato. Fantatrao ny toetra ratsiny io? Dia tsy fantatro mihitsy. Fantatrao ny toetra tsarany io? Tsy zavatra fantatro fa dia anam-bonato Nefa ny vonato vavy sy ny rafozam-bavy grave be.
tena enjana zany tsisy fiomanana mihitsy a efa natory teny aminarivo io zay nataoko tam'le ray aman-dreny sasam efa natory tany aminay io fa izy aloha tsy ny ray fandrina tamty zanaka ity eny tsy lera firaisana ambadrina ho any zava-tsy ny tsy ilainy iny fa le izy matory eny aminareo mihitsy alalanareo hoe zany ny toetrany a de hitanareo hoe de sasany mbola tsy natory tany mihitsy io ny ray mandeha aza tokony ho isy zany ny fiomanana zany ho anareo anambady a mandehana mihitsy aloha matory eny amin'ny rafozanareo nareo mba ho hitany rafozanareo ny toetranareo a de mba ho hitanareo koa ny toetrany rafozanareo fa tsy rehefa tokantrano ve tena tsy napoziky mihitsy hoe reny nataony reninareo sy ny rainareo tsy mahagaga raha toy zao ianao toetrandrainao ihany na rahanao de mameloko ny vehivavy etsy ny adala rangaty ny toandrainy a da raikitra ny ady tsy miomanako tsy miomana mila mamantatra zany mila miomana ny ray aman-dreny fa hanambonanto mila miomana koa ny vonato fa hanana rafozana fanganisy nanao an'izany ny mary azy teto hatramy zay sasany aza eo vao mamantatra ny anarana iza marina moa fetsony lahany izy ty zalahy zany ny fakaty fotsiny aty ny ray aman-dreny any tsy mahalala tonga fisehoana sy ny mary azy zay vao mifakahita mpenakavy de tsy mety tsy maintsy miomana amin'ny ara-batana zany a raha olona hanambady resaka asa resaka fahazakana ny tokantrano rehefa any ariana ny fiomanana fahatelo efa nyty olona akoatra ny tenanao ve anao efa nyty olona ve anao a akoatra ny tenanao satria rehefa lasa mpivady ianao de etsehanao reritsony a fa misy olona anankiray a miaraka aminao ka raha tsy zatra nyty olona ianao de ho sahirana ianao tokantrano ary zay mahatsara lay hoe manao sipa aloha mialatsiny amin'ny fitenenana fa nanao an'izany daholo tsika e zay vao manambady raha vao tsy manao an'izany ianao fa ao anao voagaga ary ny olona tsy manao an'izany a rehefa tonga tokantrano vao manondrana e ohatrany ahoana tokoa moa zany manao sipa izy rehefa manambady anony izy vao metraka zany fanontaniany zany de gaga ianao hoe rehefa manambadika ny to manao sipa satria hony izy tsy nanao an'izany talohany nanambadiny tsy niomana hatramin'izany atsangano ny tananao atsika izay manambady ka tsy nanao sipa taloha nanao sipa daholo ny sasany anankitelo ny sasany efatra ny sasany dimy fa tsisy tam'ireo dimy reo a lasa vadina fa le fahenina ny lasa vadina mila mamantatra an'izany ianao a raha toa ka anambady mba ilazanao hoe rehefa tsy zahareritsony zany fa zay sy ny vadiko a manahoana ny mety ho fiainanay a ao atokantrano ary ny tsy haiko ina soratra masina say le nyteny ataovy maro ny sakaiza fa ataovy raino mahatoky zay rehefa vita kosa zany ny fanambadianao ka manambady ianao a de miala am'izay fanaovana sipy zay am'izay tsisy tsony zany izy zany karazana ohatra hoe lalana anankiray ahafahanao mamantatra ny tenanao rehefa tonga fanambadiana ianao a sy afa-atsapahanao hoe rehefa miaraka mivadika eo zany a manahoana ny mety ho fiainanay a ao tokantrano olona vita sedra am'izany zany ny olona tokony anambady ny manaraka an'izany a ny fiomanana fahaefatra dia lay fitaovana io fitaovana io be de be ny tsy mahalala fa fieveran'ny olona fitaovana de hoe ny akanjo mariazy ny tete de cortèzy ahoana ny décoration le ndray andro iny ihany iny ny everiny fa fitaovana fa jereo tsara ny olona raha anao trano tsika zao mandalo eny amin'ny toerana mahalalaka reny a de mahita atsika brika mahita atsika fasika misy vato kely eo misy hazo ao le tompony tsy hitatsika fa ireo zavatra eo nitazatsika de tonga dina no anatin'ny saintsika avy hatrany misy olona anao anao trano eto satria hitan'ny olonao reo fitaovan'ireo noho izany zany ny olona manambady a so hoe manaova trano a so iandry avita trano vo anambady antsotra eo anao
fa tokony anana zay fiomanana zay hoe inona ny zavatra voaomako a fa anana tokantrano ah de napetrako nyfanontania tam'le dinika andriamantery vonina tsara vonina paster ay rovina ny mariazy amy sabotsy amy firy amy sivy ay vita zany ny mariazy amy sabotsy amy folo vita ny espasy amy 10 ho aizy nareo rehefa vita lay korana amin'ny espasy ny anana fotsiny fa inona mampianana nareo nge amy sabotsy amy sivy zany de anton'ny tokantrano ray aman-drenareo a de anana ny tokantranonareo ka raha voninareo zany a dikan'zany zany rehefa vita ny fety a de tonga de mamantana ny tokantranonareo anareo ka efa nahazo fandriana ve zao nareo reo efa nahazo vilany ve zao nareo reo sa andro hanina amy kapoka efa nahazo vilia matsotro ve nareo reo zany nateo olona voniny efa mba misy sezakely ipetrahana ve sa ifampitrotro voatrano ny atao raharaha amy sabotsy satria tsisy zavatra vatanina eo na tokantrano e tsisy inina vatanina ao nefa milaza fa andao ndraisy reny de ikambana vadiny de ifampivandravandra fotsiny eo zany vita le mariazy ty de inona am'izay ny atao andro fanina tsisy vilany atory tsisy fandrina zatra mijery tele ny atrano a boritra avy nanaovana gato tamin'ny espasy ny tonga tao atrano tsisy ininina azo jerena me efa vonina ve za tsy vonina tsisy vonina am'zanona iray azy ay zany a atao fotsiny zay avy tan'le mariazy fa rehefa vita ny mariazy a de mialokaloka kely eo amy ray aman-dreny aloha fomba ny ankizy am'izao fotoana zany anangonangona kely aloha 5 volana manangonangona kely eritaona manangonangona kely rotaona to mbola ao ihany manango efatra ny ankizy a mbola manangonangona kely tsy alo mihitsy izy zany satria tsy niomany de eritreretinareo nge zany hoe ianao zany manambady io ny latabatra etsy ny ray aman-dreniny zazalahy satria amy ray aman-dreniny eto raha zazalahy eto ny vehivavy vadiny eto ny zokiny etsy ny zandriny etsy ny ankizy madinika etsy ny mpanampy savorovory eo daholo izy menakavy tsy hitatso zay izy nyvadiny izy a fa mifangaro daholo nefa tokantrano zany resahany zany de mba hitretinareo zany hoe tokony ena vilia anankiray zany le tokantrano a nanjary ny ampy vilia anakoroa aiza mony tsy ady ny rafozana sy ny vonandro tsy miomana tsinonako nareo vehivavy anambady nareo lehilahy anambady omany aloha zay ovatanonareo amy tokantranonareo a fa orinan'ny fanambadiana de efa tsy maintsy miala ao amy ray aman-dreninareo anareo raha vo tsy miomana am'zany omany olona anambady de tsy milamy ny tokantrano kirotany io mariazy nge ho vita fa orinan'le mariazy zany makaiza tsisy ninina azo atao satria tsy niomana tam'zany ary zay tsy fiomanana zay a no mahabe de be ny tokantranony ankizy a am'izao fotoana zao mikorotana misy ray aman-dreny anketo tena mitaraina lazaiko anareo mariazy esaka mahita pastera andao alamino zay fa maninareo nalamina ka problema be ka tsy miaraba mihitsy le vinaty vaviko tena mahasositra mihitsy fa mahinany tsy miarabanao ka izy any ambonindrina za ty ambandrina mipasoko ambantotra milanjalanja aloha izy miakatra ambonindrina miray vilany anganareo miray vilany zay de tsy miaraba mihitsy izy isaka mahita ndao alamino zay pastera ndao alamino zay tonga fa mihitsy anao ny aminay fa anao nanamasina mariazy nanamasina fotsiny nga many anjarako e tsisy idirako mihitsy ny zavatra zany tokantrano 20 ve de io nyaliako tsara manao niara manairanako zany hitety zay tokantranonareo any vo mahita le raha matoa de tonga de mivily lalana tsy maintsy ilaza ndray zao iny tsy maintsy hiteny ray zao iny de miala fa inona ny antony ka tsy zany fa laha tokana ilay zanako de tsy foiko de zay mahatonga anay miray trano ay adalana ny anao zany hoa raha vo tsy fona ho an'ny vadiny zanakao a de azam-panambadiana zao anao marary fo
marary mihitsy mifoko de sotro rano mangatsika taty am'le sotro rano kely atao le de sotro rano mangatsika taty mbola tsy niravana ny taty tam'izany ko na hiboboka rano mangatsika tahakiny iny azy ianao raha mbola ao ny vonato vavinao miaraka aminao ka mahatonga fahatezeranao lany andro misotro rano mangatsika fotsiny ho tonga ny aretina tsy hitako tsony le olona mandrakitina angamba matiny aretim-po izy zay zany nefa olona rehefa tsy miomany ilaina ny fiomanana amin'ny fanambadiana ary mino fara vita fiomanana ny lehilahy sy ny vehivavy anambady tsisy tokantrano mikorotana zany tsisy an'izany fa noho ny tsy fiomanana dia zay ny mahatonga ilay izy mikorotana tahaka an'izany dia omeko amin'ny paster Anjato ny fanoizana azy satria mba tokony hisy sary alefantsika fa misy fahasaponana ny olona tokony hiaraka amintreto dia misambotra lerangaty dia izy zany no miaraka amintreto manakolazana be dia be mahakasika fanambadiana izy za koa nanamasina ny mariaziny da tamin'izany fotoanandro zany tsy haiko nananahoana izy raha nanahoana loatra raha manakolazana afaka mijery vavolombelona zany nanamasina ny mariazin-drareo ka dia meko anao indray zany ny faniozana azy fa ifandimpiasantsika amin'ny rahalahy moa ny zavatra hitranga eto entovoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy anisan'ny zavatra saripady loatra ny fanambadiana kanefa dia anisan'ny zavatra mahafinaritra indrindra ihany koa zany manambady zany ho an'ny tanora zay hiditra ao anatin'ny fanambadiana aloha dia efa teneniko fa tena mahafinaritra le manambady ary tsindrin'ny pastera tsara teo hoe miazakazaka ny olona am'izao satria firy tsara nisany izy teo pastera 50 couple zay tao anatiny atao hoe 2 taona sa 4 taona zany miazakazaka miditra ao anatin'ny fanambadiana zany no milaza fa manamarina ny teniny ihany koa Andriamanitra dia am'izay rehetra nambarany tamintsika be dia be nefa ny tenen'ny pastera teo mahakasika ny fiomanana momban'ny fanambadiana ngamba no ataoko eto manindry kely fotsiny satria zako moa tamin'ny maraina voanatsony andao aloha sikoro dia zay eny ary fa tsy maninona fa anampy anao ihany ao amin'ilay fotoanao dia zay mba fantatro kely zay no hozaraina sy ampitaina ary mino fa fanamasin'Andriamanitra dia endry izara amintsika ihany koa zay tokony hozaraina indrindra ho an'ny tanora zay hiditra ao anatin'izany fanambadiana zany ngamba n'ilay Genesisy 2 pasteur efa somarina tsidika teo ihany izy teo manomboka amin'ny 420 andao vakitsika vetivety aloha ny tenin'Andriamanitra ny Genesisy 2 teny 420 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofra ihany izy roa raha ny amin'ny Matthieu 7:20 izy io dia tohizany na Matthieu 5 izy zay raha tsy diso fitadidiako dia somary tohizany kely hoe ary zay natambatra Andriamanitra ozy dia maninona aoka tsy ampisaran'olombelona raha ny naharian'Andriamanitra ny fanambadiana hatrany amboalohany zany dia noharian'Andriamanitra lahy sy vavy zay ny atao hoe fanambadiana ary be dia be ny tanora amin'izao vanim-potoana zao ny diso hevitra satria manaraka ny fomba avy any ivelany manaraka n'ilay fomba avy any ivelany zay atao hoe mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ka lasa tafiditra manao fombana sodomita ngano ilazako azy fa eto moa tanora hiditra ao anatin'ny fanambadiana no tena resantsika raha ny sitrapon'Andriamanitra raha io tenin'Andriamanitra io no somary voasana dia hoe ary noho izany ny raha lehilahy ozy dia aninona tsara andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny efa mila mivonona amin'izany zany tsika ry tanora zay te hiditra ao anatin'ny fanambadiana efa nitsindreny pasteur teo fa dia amafisiko ny fanambadiana tsy mialokaloka eo ambanin'ny dada sy neny intsony
fa ny fiomanana rehetra ny tantarain'ny pastera teo atonga anao anana fahaleovatena idiranao any amin'ny tokantranonao. Zany hoe ny tokantranona tanora anankiroa niditra ao anatina fanambadiana dia manomboka manana tokantrano mahaleo tena izy, tokana tsara na ny volaniny na ny viliany, nitokana tsara na ny ifitranony na ny fandriny sanatry ny vava, dia mbola iondakondany eo akaiky ny dada sy neny kanefa dia olona efa manambady efa tsy zany tsony. Fa ny olona anankiray rehefa niditra ao anatin'ny fanambadiana dia fa io lay hovadinao io zay lay tena eo akaikinao, io lay ametrahanao ary io ny mpanapaka anao. Zay rehefa miditra any anatin'ny tokantrano na ny fanambadiana. Zany no mahatonga tokoa ny tokantrano amin'izao vanim-potoana zao radiniana ny salanisa eny amin'ny tribonaly, tena mifanisa amin'ny atao hoe olona misora-panambadiana, ny olona manenina, ny olona misara-panambadiana na ny olona manao divorce. Ankasitran'Andriamanitra ve zany idirana ao anatin'izany atao hoe divorce zany sa tsy ankasitran'Andriamanitra? Kanefa rehetontsika tena mifanisan'ny olona misora-panambadiana ny olona zay atao hoe misaraka ao anatin'izany fanambadiana zany. Inona no antony? Ny antony izao vokatr'ilay fiomanana tsy ampy na ny fahamainaizana hiditra fotsiny tao anatin'ilay fanambadiana. Mbola tsy vonona koa ny ara-batana araka ny tenen'ny pastera teo, tsy vonona koa ny ara-tsaina, indrindrandrindra koa ny ara-panatantsika kristiana zay hiditra ao anatin'izany tokantrano kristiana zany. Dia tena mila vonona daholo zavatra rehetrarehetra zany mialoha midirana ao anatin'ny tokantrano. Misy koa fiteny malagasy zay milaza manao hoe ny tsara fiomanana moa maneno tsy tapoandrozy tadidio fa ao anatin'ny tokantrano misy zavatra be dia be misanga ao, misy zavatra be dia be misanga ao. Afaky resaka kely satria misy fanambadiana tanora mamasiny koa miditra tao anatin'ny fanambadiana ary rainao le miara-panahy ihany koa le dadabe ankizy. Tany mialoana dia mba nanapakaka satria jery tsara le tovolahy tena olona tsy ao anatin'ny hoe maturité na fahamatorana hiditra ao anatin'iny ao anatin'ilay fanambadiana. Ny tenena bazary na nyfantanina petroko mianarana tenen'ny pastera teo ohatrany navodinenanenana mialatsika tena zany ohatrany dimororo zany izy tonga tete ianao fa zany hoe vilesako natamina zao zay tsy fofetra tsy olona vonanambatika tykony ty ary miampy dada mihitsy atamin'izay ao ray aman-dreny fijeroko ty zanako ty dia olona mbola tsy tia vonao anatin'izany fanambadiana zany raha ny sahatonany dia teo eo amvalany fotosivany fotonaoteany marina tenen'ny pastera hoe raha lela zany miakatra dimy ampopotoana miakatra amin'any any no vita hoe radiniana ny vehivavy tsy somary matomatotra kokoa no ny lehilahy. Ka raha lehilahy kely valopy folo-taona olona mbola manatin'ilay tena atao hoe taona miala sakana mihitsy hiditra ao anatin'izany tokantrano zany dia mipotika fotsiny tokantrano rehetra izy eo renao fa ny zanatranitsanga dia takan'izao hoe rehefa napetraka moa fanontaniana rehetra zany karakelany kely fa efa morosika borety efa be koa dia dia tsy maintsy miditra io pastera dia zany teny manao ray aman-dreny moa ray aman-dreny fa namo tenenao masiko jazaoko zany fotsiny izy ty fa olona izy mahita kahoana fahafahamaraka an'ilay ray aman-dreny no antony maneno aporositianina zany no tsy maintsy hiditra ao anaty fanambadiana. Tsy zany ka tsy zany dia zareo moa zany tsy nety fa dia rehefa tsy anao dia hitady lafo zay anao an'ilay izy fahamasiny ilay fanambadiana dia niditra tao anatin'izay fanamasinana zay moa zany vita ny fanamasinana heritaona taty aoriana ny antso aly akiala kely
fahoriana ny ainako pastera, maninona tsara izy io miantso za le no amasininao tamin'ny fanambadiana zay mivady, efa teraka ny zanakay, fa voateraka ny zanakay de ozy indray ny dadany sy mamana vereny lahy mianatra hitanareo zany, zay le tsy fahamatorana satria ny antony de zao hoe olona mbola tsy moty tsara akory tsy nara-batana nara-tsainy zava tompoko tsy ampy fahavonona hiditra ao anatin'ilay tokantrano fa teren'ilay fitiavana taty ivelany fotsiny de niditra tao anatin'ilay tokantrano de narantona moa le kialakely zava tompoko nanantona le kialakely rehefa niresaka tsy maintsy niatso ny ray aman-dreniny manana didy lehibe nareo ray aman-dreny satria reo zaza ireo raha ny sitrapon'Andriamanitra de tsy tokony mialokaloka eo aminareo satria rehefa nanambady lay izy de mbola araka le nitantarain'ny pastera teo hoe tsy kitaitsy varomaina na borosy nify anankiray raha tsy mbola atao tokantrano akory anambady azonareo fa mila fahavononana ny dirana ao anatin'izany fanambadiany zany mba hahatonga ny tokantranontsika miorina tsara ary na ny baiboly ary any amin'ny Matteo 7:17-4 de hoe hoarina amin'ny lehilahy mana-tsaina ozy ny olona nanorina trano aizy teo ambony vato lampy ka na misy tafio-drivotra ary de tsy menjery io trano satria tsara orina de tahaka n'izany mihitsy koa ny tokantrano ka androany zany de andao tena ianarantsika mihitsy zany hoe tokantrano tsara orina ary tokantrano tsara fiomanana mialohan'ny dirana ao anatiny zany atao hoe fanambadiana indraindray maimay fotsiny tsika maimay fotsiny anka efa be voky izy ko atao hoana moa fa de nienatra ny fiarahamonina tsy ny tany ny faty fa ny vavambahoaka de aoko fantatsika ray aman-dray fa ianao ihany no lasa bebe sy dadabe an'ireo zazakely eo rehefa avy ary ianao ny baby ny vokatra io zavatra rehetrarehetra ataon'le ankizy io ary zany ry havana ny mila iresahana ampahafantarana any ankizy na ny tanora de mbola tsy miditra ao anatin'ny fanambadiana de efa mila ampahafantarana azy zany hoe ohatry ny ahoana tokoa moa zany atao hiditra ao anatin'ny tokantrano zany na de mbola tsy mivonona ao anatin'izany ary izy ary marina ny tenen'ny pastera teo hoe iza tokoa moa ny tsy nanao sipy tena samy efa nanao an'izany daholo satria ao anatin'iny ianao no manomboka mahita manomboka mahafantatra tokoa hoe ay ohatran'izany ka le mity olona be de be ny zavatra iainana ho iato eo ao anatin' zany atao hoe tokantrano zany ka raha ratsiratsy fiomanana niditra ao anatin'ny tokantrano tsy ela ny tokantrano anankiray de paritaka io na rava tsy ela io tokantrano de potika io tokantrano zay ngamba ny pastera aloha no azoko anamafisana satria hoentiko fotsiny hoe anamafisana le zavatra rehetra hoentin'ny pastera eto ny zavatra zay entiko ao anatin'izao ten'Andriamanitra zao tafiditra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fanabadia zany lay atao hoe fiomanana ara-batana zay ny voalohany ny faharoa de ny fiomanana ara-panahy ny fiomanana ara-panahy no isan'ny tsy mahaliana ny tanora loatra rehefa ao anatin'ny fifankatiavana izy fa ny azy rehefa mifankatia de zay zava-dehibe tena olana mihitsy ny mampivady olona tsy mitovy atoko-pivavahana zay manao dinikatsy tena sarotra mihitsy sarotra satria mialatsiny nisy apokalipsy teto ny ray apokalipsy le vehivavy ny ray FPVM le lehilahy fa gidragidra ozy mbola voadinika ve de fa gidragidra sady ndao mody daholy alamino any aloha fa tsy mety zavatra tonareo ty ozy le kalakely zany apokalipsy mialatsiny manonona an'izany satria zay mihitsy le izy tsy mety mihitsy ny neninay anaovana mariazy ato fa tsy maintsy ainy amin'ny natao mariazy kinona ho analenareo eto zany anao ineto
dinika olona atao mariazy neto ka inona nalenareo eto aona ny hevitra ao zany tovolahy ka eo mihitsy sika zao pastera andaminazy zavatra efa voalaminareo tany ny tokony etoneto a dia andravina azy fotsiny tsika eto ve tsika vao andamina ny hoe ay amin'ny apokalipsy ay amin'ny FPVM nataony rahara tsorona aminareo fa misy Jesosy mamonjy atao mariazy eto misy ara-pilazantsara atao mariazy eto satria mivavaka eto ny anankiray fa ity anankiray ity tena nanahirana mihitsy le ren'le kialakely am'izany jajatona be mihitsy za mbo tsy sany teny mahery fa sao dia misafitra eo ny efa rany iny manao teny mahery le pastera zao n'izy a mandana aloha makany amin'ny pastera Maïol mitononiko mialatsiny sao dia mandeha Facebook aloha ty resaka ity ka fa baraka eo tsika ay tapozy azo tapahana ny ato lazako an'izany matsy le finoana tsy mitovy a problema be io amin'ny resaka fanambadiana lasa izy nakany tsy maintsy amin'ny FPVM mariazy iny nataonareo na tianareo na tsy tianareo fa tsy maintsy manaraka ny lehilahy ianao tsy manaiky an'izany mihitsy ny aninay voatomboka ny fidinidinika voatomboka le mariazy dia efa gidagida tahaka an'izany koa zay rehefa lasa mpivatinareo zany aizany tany alehnareo tsy manaiky an'izany mihitsy izy satria any aminay hono natao satria manana toerana ambonimbony any amin'ny fivavahany fiangonana misy azy le kialakely eno tsy maninona ary fa dia zao ianao zany zao ny tompony safidy apetrako aminao zany fa mifankatianareo dia ozy le tovolahy hoe tsy hitako mihitsy andamina anazy pastera fa izy zany misisika ny aminy atao le mariazy andika soratra masina ve zany zao sika ntanandray miverina fandroany any aloha ary verina fandroany tany zaho tsy anamasina ny mihitsy raha tsy milamina aloha ny tokom-pivavahanareo satria hitondra loza ho an'le tokantrano eo rehefa aveo ary raha atao batisa fotsiny ary ny zanakareo rehefa aveo aizo no atao ny anareo vita ihany ifandroitana ane mbola tsy hitatsika zany hoe le lehilahy fiangonanatsy le vehivavy fiangonanatsy le rafosany fiangonanatsy fiangonana anankitelo zany samy manana ny fomba an'ireo dia le rafosana manao hoe aty aminay natao mibatisa n'io zafikelina io le rangaha miteny hoe aty aminay le vady manao hoe ary aminay eo fotsiny dia efa olana ary ampisaraka anareo tena tsy nentina lamina mihitsy zany zavatra zany dia rehefa miverina avy any moa zareo dia ny hoe zao zany ny fanapahakevitra farany pastera satria tsy mety hititrato mihitsy ny ray aman-dren'le ty vadiko ity ozy le tovolahy za koa nefa tsy ho any amin'zareo hitanao tsara zany eo zany ny samy miziriziry eo le fitiavana mirehitra fa le toko-pivavahana mahatonga le tady fisarahana dia zao ny afatry pastera ozy izy rehefa nakany zay dia ny hoe rehefa tena tsy azo tsy afaka hiditra ao ary nareo izy koa tsy afaka ny akaty dia ataovy amin'ny espasy io mariazy io fa tsy maintsy FPVM manao alainareo manao an'io ty zany tena zavatra tsy azo hidivirana mihitsy natonga azy natao tany fa tsy hoe zay tianao any akory dia manao any daholo zay tsy manao mariazy amin'ny espasy mihitsy tsy manao zany tsika fa ity tena zavatra sao dia anyrava n'le tokantrano sao dia animba ny fiangonana dia tsy maintsy natao an'izay le kialakely zany netrehitra hoe raha amin'ny espasy natao dia niazy ihany ny anamasiny fa tsy nety mihitsy ny tany ianao FPVM mamatsy le tovolahy pastera FPVM ary tsy maintsy alaina anao an'io ka io olana io olana be resaka ara-panahy ny finoana tsy mitovy ary zany no ilana fitandremana mihitsy zay nge no natonga ny tady hiteny hoe raha anambady ihany alao mba samitsika maraiky an'izany ve nareo zany ary zany zao le dinika nataoko tamin'ny latsinainy teo ianao ve efa mpandray eny tompoko aizanao mandray
ato amin'ny FPVM ianao fa efa mpandray eny tompoko aizanao mandray ary amin'ny fiangonana nanina aizandray aman-dreninao reo aiza zany zao nivavaka raha vita amin'ny mariazy atao imasomaso eto fa reo vavolombelona manatrika an'izany fampijery izy roa tsy voamana tamin'ny mihitsy zany hoe atotsika nivavaka fampijery izy roa aloha tapaka zany pastera fa de ato zay nivavaka ekenareo ray aman-dreny ve zany ty zanakareo ty fa so nareo ndray andro any ny teny manao hoe inona koa ny naletany eny pastera ekenay fa ato izy nivavaka raha ho avy ny zazakely ka atao batisa satria manana fomba n'le ray aman-dreny n'le fiangonan'le kalakely na ibatisa fotsiny aza olana be ndray rano be ndray rano kely sahitaka misary misambaritaka eo salamty zao ndray misarondro ndray tsy misarondro olana be aiza zazakely zany atao batisa tsy maintsy miomana am'izany eny fa tsy hoe hita eo rehefa any hita eo rehefa any ahoana tsisy an'izany ka tsy maintsy miomana anao fa any anabadika iterahana miabetsaka mameno ny tany mariazy ho vita fa raha vita le mariazy hoentinaiza le akizy de teo zany vao nitapahana ny kononkonona te izy menakavy ato natao batisa ny zaza pastera raha vao tsy mifanaraka am'izany fa hoe rehefa anytsika mahita azy korotana io ady io zany ny ilana fiomanana amin'ny ara-panahy sy ny ara-pinoana amin'ny ara-pivavahana raha vao olona tsy mitovy fiangonana ivavahana mihitsy aloha de manaova fifanarahana tsara mihitsy aloha melony mariazy zany fa raha vao tokantrano no mana hoe aterao fotsiny aloha zazy rehefa teraka izy hitantsika eo nitondrana azy ka hita fa tsy maintsy hiteraka ako fa tsy maintsy etretinao koa hoe hoentinaiza zany le zazy rehefa avy eo zany ny olana anankiray amin'ny resaka finoana tsy mitovy mila fiomanana am'izany mpivady tsy hoe tsy mahazo manambady akory fa mety any keo anao mahita ny tsaratsara ka ataonao moa fa nandray le tiatsika nge tsy mety amitsika raha anambady zany hoa tsy le tianao fa le mety aminao samihafa zany misy tianao fa tsy mety aminao mihitsy ary zay mahatonga antsika mankataka am' jesosy hoe iza mety amiko jesosy ny anay zao deoatran'izany mihitsy de tena nety le izy reto ao vinjolo sao tsy afa so de mizavatra tsy tokony resahako eto ka mantsary voaresaka eto momba anay tsy ao izy mbola tsy tonga izy ingane mbola tsy tonga eo izy mandrapiravajika be de be ny zavatra resahana tsinony de zay le raha ohatra zany ny tena tokony ho izy de mangatà mihitsy tsika fampianarina an'izany tsy zay tianao tsy hoe ny manja fa manja ivelany fotsiny fa bobongolony eo anatiny iny ao an-trano anao vao mahita any iny jerety aratsiny tsy ny manja tsy zay tianao fa zay mety aminao angatao am' jesosy misy tsy tianao mihitsy fa ho jesosy hoe io ny mety io fa noho ny amin'ny fitiavana de io sitsika hoe rehefa ao izy miova ihany ahoana olona efa boboboka toka maraina atandro ariva mena maso lava sanga rehefa aony izy miova ihany rehefa ho tokantrano tsy ao ary izy tsy miovako ao izy miova inina indray zany ilana fatarana zany ka tsy zay mety aminao fa tsy zay tianao fa zay mety aminao ary Andriamanitra tsy amme zavatra zay tsy mety aminao ho azy efa nanambady aloha aza mametraka fanontaniana tsony hoe avy am' Jesosy marina ve ty vadiko ty nahita olona matsy efa efatra olona eky izy mbola mipetraka eo ny zava-fanontaniana fianao ve avy am' Jesosy marina fa naninona koa ary zanakiza koa ny atirylanitra nefa dito zao ny rafozany nanaterana vodiondry io ny ray aman-dreniny efa efatra ny akizy zanakiza ho ny tirylanitra mila miomana any am'izany rehefa hanambady tanao fa zavatra be de be zany zao tsisy zavatra fantatry ny tanora am'izao fotoana fa anambady araka le tonikira anambady tonga ao am'izay mipoka am'izay sarym-bolany paritaka am'izay menatra angena ny ray aman-dreny azy ary raha vao nitokantranony akizy ny korotana ny ray aman-dreny ny fotsy volo aloha asa raha mahatsapan'izany tsika ray aman-dreny efa manambady ny ady ange hony zareo tao ohatra ny fampitoraka vilia mihitsy hony nge zareo tao
ohatra tsy natoro-taona inge le vonatolatsika dia ny ray aman-dreny miasa saina eny misy azy ihany satria enon'le problema ary za manafatra ny olona manambady aza mitaty bolana any amin'ny ray aman-dreny raha vao mitaty bolana any ianao a potiko vao miteny fotsiny ray aman-dreny zazazavavy tsisy dika nindra tsy tia modia zazare ve tsy hovelitsika dia miasa ny sain'n'ankizy vavy ohatra ny marina tokoa zany a rofo ny netana lasa izy mody tenyko ny ray aman-dreny dra zazalahy sy alanga avoangalika ho fataka azy tokana fa vorona reny eo amin'lefa misambatra indray rehefa dia mifatsika eo anatin'ny sain'la tovolahy zany aory netana lasa koa izy hitanao zany tsy fiomanan'le ankizy fa ny tokantrano ia ozy ny fitenenana tokantrano jiahaka ary zany ige ny ilana vavolombelona zany tsy hetezako moa no vavolombelona mihitsy ireo olona ny ara tsy vitako zany dia hijory vavolombelona am'izay anao sy problemanao entinao amikisan'andro isan'andro fotsy vola am'izany a satria ny vavolombelona zany a dia tsy maintsy miazona tsara an'le fifaneken'ny mpivady na itenin'andriamanitra torina amin'io a tsisy miditra amin'ireo mpivady rehefa izay manao izay hisaraka potika le izy zay hisaraka dia vavolombelona tsy manao hoe misarafy inona koa moa ny idiranay amin'izany fa satria nao vavolombelona dia tsy maintsy mampiavana ary zay ny tsy hanekeko an'le hoe izy ty vavolombelona ty kozaina ihany izy ty vavolombelona ty ny kozinana ihany diso zany satria raha raikitra ny ady a tsy maintsy maka ny kozay ny kozinina satria kozinina ihany io vavolombelona io dia tsy maintsy maka ny azy izy fa ny tena vavolombelona sady tsy kozainao tsy kozinao tsy manana rom-pihavanana aminao mba hahafahany miditra tsara eo ampovoany a sady tsy maky ny atsy izy ny tsy maky ny aroa zany daholo ma mampotika ny tokantranona rehetrarehetra ny raha alanao ihany vavolombelonako izy viahaka ny ty raha miadina rehefa tsy ianao nalainiko raha alahany ianaoko zay neny ela izy raha vao fianakavinanao mihitsy ny vavolombelona alainao a areto aza misy aiza vavolombelona zay tompoko ny vavolombelona aiza ny ray aman-dreny zay tompoko ny ray aman-dreny sady vavolombelona ve nareo ny ray aman-dreny ndana mody ny toeran'ny ray aman-dreny hafa toera vavolombelona hafa tsy mitovy ko nahoana no ray aman-dreny ny vavolombelona mba fantatreny toerany zavana vavolombelona zany zany ene mampiavany zany ene mampahatsiary hoe tsy maina ve ny ravina ny nanana misy zavatra tehiriziny zany ka raha mariazy be deaibe zany nijoroanao vavolombelona antitra eo anao tokantrany olona mikorotana dia anao no antitra eo noho izany zany a raha va miverina am'le finonotsika raha va tsy mitovy mihitsy le fino le atoko mpivavahana ndresana eto e fa ny finoana moa finoanan'andriamanitra mitovy daholy na iohanina hoanin'io aza olana io andro anakosoanao a tsy mihinana ndresy fa fady kosoa nefa mihinana kotileta ihany ndraindray misititsitika tsy andro ianao ianao mba te hinana dia noho le finoana tsy mitovy a dia tsy afaka mihinana ny tokony hinana anao volany anakoroa lasa ohatra nytokantrano anakoroa indray le izy dia vita ve ne mandroa anao aloha dia saso tsara volany dia mandro ny andray avy eo nefa olona mpivady no le finoana tsy mitovy ange zany e ka zany zany mila alamina foana ma dia melo hoe anambaditsika ivaditsika izao zay ny mahatsara le hoe raha azo atao a dia mba isika samytsika ihany no fanambady ary zay mahatsara ny sampana be deaibe nge mahazo vady any amin'ny sampany midira sampana raha mba ty azo vady zay zao tany ay nefa mananambady zay vao niditra sampana ka midira sampana raha ty azo vady fa any zany a mba efa vorindra kokoa mba fa matimatotra ara-panahy farafaratsiny a dia mba mahalalany hoe zao ny tokony atao a sy ny tsy tokony atao fa tsy olona manao ramiry an-talana amin'ny arabe ny 22 4 22 40 reny no alaireo vady dia anova azy ianao rehefa avy eo tsy miovy zany io no zany zany a mba fatarina ny olona lalany avady tsy hamon'ny fanahinao va io sady mandeha ny fanatitra ny indrandray mantsy ny vady io rehefa tsy mitovy finoananao a dia io ihany no mahatonga anao tsy hivavaka ihany koa rehefa avy eo nahita n'izany mihitsy a tsy mitovy ny finoan'le anakoroa a de izy olole anakiray hoe aleo tsy anatsika efa sarotra be le fivavahany aminareo fa aleo hijanona de izy olole anakiray eny efa hijanona ihany areo de aleo samy miara mijanona ary de le anakiray tsy nandeha le anakiray vao voiny hijanona raha teo a
de samy mijanona tsy mivavaka. Zay le izy. Noho zany zany a de mila fiomanana ara-panahy ny fanambadiana fa tsy hoe zay mahafinaritra antsika akory a no atao ka anontanio Jesosy. Be de be ny manja, be de be ny bôgôsy a, be de be ny manan-karena, fa tsy zay manan-karena rehetra, tsy zay manja rehetra, fa anontanio Jesosy a fa izy manome zavatra tsara. Satria ny soratra masina amin'ny bolana hoe zay lehilahy mahazo vady de mahazo zavatsoa avy amin'ny Jehovah. Ka zavatsoa avy amin'Andriamanitra zany tsy ratsy zany. Rehefa vady angatana amin'Andriamanitra izy a de tsara foana. Ary io mahatonga ny tanora tsy mety maka valim-bavaka avy amin'ny Jesosy ranam-bady. Sao de tsy io ka tena de aleo tokoa aloha tsy manontany raha ohatra ka tsy anaiky izay lazainy eo. Fa sao de hoe andrasa aloha anontaniana ary Jesosy. Ny sasandray efa be voka zay ho ny vao anontany an Jesosy hoe izy ho vety sa tsisy. De raha tsisy io zany de atahoana ilay zanak'olona. Nefa vao mifankaty herinandro ange e. De efa niany eo ny ataony sahady ny mahafaly an'leka izy. De rehefa aveo a efa vita zay atao efa be voka zay ho vanontany hoe izy ve io Jesosy sa tsy izy. De raha tsy izy io zany de ahoana? Faramelona anaovana zany maina raha nontaniana aloha hoe izy ve ty sa tsy izy. De tandremo koa maikamaika satria anao efa izy ihany ka de andao ary. Tsy zany. Miandrasa tatana. Zay mahatonga antsika ny antsika moa ny mariazy eto misarom-boaly daholo. Misy fiangonana tsy mampisarom-boaly ny mariazy mihitsy ampifantarina antsika zany. Raha vao be voka ilay kalakely. Ny antsika moa saika teraka teto le teto mihitsy ny eti-jaza le anankiray. Mbola sarom-boaly teto. Hoe za mandoalika antsony fa latsaka eto zazakely fa eo am-pitsanganana nareo no amasinina de teo am-pitsanganana nametra tanana. Dropaka ny teto aiza ny lamban-jaza. Nga misy vonina am'izay lamban-jaza ko fanamasinana nge na le aty e. Natsona tao ambony tao i rasazy body volona midina faingana vao teraka le mpanambady ao. Angana daingana. Le kalakely efa mivoaka mihitsy ny tsotsofina tatsy ambadika. Le tovolahy andranandrana fotsiny teto. Midina aloha ty amin'ny masinina aloha vetivety fa ho latsaky ty. Na atao tondro maikamaika teo a. Vita le mariazy a lasa. Le kalakely teraka atao amin'ny dokotera fidy. Tetsy ambaty mainty. Ary so ihany fa tena fandaminan'Andriamanitra fa ny espasy tao ambody tsiry. Oza hoe raha zany ny kalakely eo amin'ny dokotera fidy ambaty mainty ny teraka ny espasy ny andorany fotsy. Zava-doza. De nanontaniako moa no tatery. Ahoana zany ny fandaminanareo? De zany natoro tao amin'ny dokotera fidy niteraka moa izy nandeha nampifaly ny vahoaka tao amin'ny espasy. Tsisy olona zany teo nilan-drangah kely fa raha matoa mifanary amin'ny dokotera fidy a irangaha kely a mieritreritrerely amin'ny espasy. De ahoana zany le fanapana gâteau? De nakany vetivety aloha nanapaka le gâteau de vita ny fanapana gâteau a noverina anankiray amin'ny dokotera fidy a niandrony zazakely a izy veriny teo. Io koa mila fiomanana io a. Za raha vao be voka mihitsy anao natao dinga de efa mahamana sao de teraka eo ampanaovana da mariazy eo efa miala tsiny. De efa mahamana satria tsy niomana. Raha fantany nge hoe amin'ny andro anaovana mariazy ihany ho teraka mba efa mivimbina lambanja. Tsisy niditra amin'olo le fianakaviana tsony ny fanamasina teto fa nitsanga ny toetra ny reo ara-diakonina voaka niditra teto. Inona natao ka inona ary ny ataoko? Zao ny zava-bitany reo ka de eto nasehoan'Andriamanitra zao rehefa tsy mahay mipetraka. Zao rehefa tsy mahandro tatana. Eto Masimbaonga eto ny eti-jaza. Efa niolotsolika ny tazotazom-balahana tao ihany. Ho ratsy ny tatana ao a. De teo am-pitsanganana ny namasinina. Tsisy nandoalika tsony. Raha izy mandoalika iny koa miboritsaka ao ny ranotaon-jaza. Inona nataonao ao? Zany milana fiomanana zany tompoko. Raha vao tsy vita fiomanana amin'izany ianao a de ohatran'izany ny fandehany. Zany ny faharoa. Tsy maintsy miomana anao amin'ny ara-panahy satria hiatrika zany tokantrano zany ianao a. Ho aiza ny zanakao a. Ho aiza ny mariazy ho vita ihany ray andro iny. Mampiomanareo amin'izany a. Ataovy le mariazy. Tsisy pastera rahakananareo amin'izany. Fa matoa zany tsy azo atao a. De ny olona mihitsy manao hoe tsy mety reo. Zay le hoe raha misy mahita ny tsy mahamety nanamasinana andreo a manatona ny ray aman-dreny mpitandrina. Raha misy olona miteny aza manao hoe tsy mety reo pastera
ny anamasinanandreo a de mbola mila vavolombelona maripototra ary mila fanadiadiana fa nareo olona mialina fotsiny ko matsy a de sarotra raha fa tsy miomana zany de ohatran'zany ny fanapoan-javatra ety amin'tony toerany tony ny zavatra nampome tetondre mandeha lotsorona aminareo zay ne mahita karazany be de be to e atao mariazy zay pastera hay atao mariazy nareo rovina mariazy am'izao aiza zany ny espasy anaovana ny mariazy espasy any ananina na nyrasana le mariazy tsy tonga amin'ny efatra miala eto mbola miandray le mariazy tsy tonga de inona natao matsy le diakona zany fa tsy tonga le mariazy aiza moa le espasy le hoe lazay ny an-tanana de any ananina de sao de anala baraka ny fiangonana fa andao aloha zany alentsika any le toerana fa tsy maintsy hitatsika any le mariazy sao de nisy nanamasina any amin'ny toerana espasy na tadiavina espasy atsitalahy mihitsy zay andrena tsisy an'zany tsisy an'zany tsisy an'zany afaka enafo de izy teny hoe tsy raisy le mariazy afaka enanona izao le afatongatena hoe tsy raisy le mariazy fa tsy tena tany commune reny le mariazy efa rava ka maninona ho azy natsaka manina raha moteny asy voty pastera tsy raisy le mariazy na izy natsaka fotsiny efa samahotaka be to de efa tsisy tsy vitatso de mary hitanao zany tsy fimarana zany zatampisamotaka fiarahamonina atraminy fiangonana mitahotaka tahaka zany ka de tandreny tena sy mariazy any amin'ny ilitona ny atao sakafo raha mbola saina am'zany miainazany mbola mifaratsy koita zany ilitona le fanariny izy mivady zany anao maketriketrika be hay le fimanana tonga zany tsisy azany akory le anakiray za any ampaodor zay pastera 20 million olona ninano zany de ohatrina zany zao vola ampelatranareo anao mariazy any mbola vo hitady anampady anao ary amin'ny hotely lafo vidy be nietina makany mbola vo hitady tsisy fiomanana mihitsy zay mahatonga hiteny hoe raha nambady a na gatao fotsiny azany zaraina eo iny ny vohomanao zay efa zava-dehibe fa za mampanantena zavatra ohatran'zany miomana foana ary rehefa vita fiomanana ianao a de tanteraka foana ny zavatra tianao a ao anatin'ny tokantrano ny fahatelo a de ny ara-pahasalamana hitanao fa ohatrany tsisy idira le mariazy eto mihitsy zany raha mandinika mba ra-dalàna ve zany ny ara-pahasalamany reto ankizy vady reto mba ara-pahasalamana ve satria nisy matsindre mandeharina anao hoe diso fanantenana pastera fa tsy mitovy amin'ny vehivavy rehetra ity vehivavy nalaiko vady ity fa zavatra hafa mihitsy fantatra reny tiako lazainy tsy mitovy amin'ny vehivavy rehetra fa sampona zany le vehivavy satria tsy mifankalala mihitsy reo fa kalavavy nanafina momba azy so tsy ala iny ty olona ty vady nefa tsy maintsy ho fantatra ihany ny mahasampona azy a zany zany mila fantarina zany ary tao manjakaray fanao tenarana tsara mpivady tena mbola tsisy niaraka taminao tokoa ve tsisy ozy ilay kalakely tena sura anao a zany ngeny tsy kitikitiko anao mihitsy hatram'izay ny anajako anao mba ho tena andro malaza ny andro ny fanabaditsika tsisy an'izany mihitsy satria matahotra ny hoe tsy ho raiky ty raha vao miteny ny momba eo a eny azy ozy le tovolahy atao ny mariazy vita ny mariazy asabotsy na kotrokotroka be zany mariazy zany a vita ny mariazy ny asabotsy a na ataony balina
ny fokon'olona mibalina ao ambany-drihana, izy mivady miady ao ambony-drihana. Le mariazy miady io ny ato ambany zany mitotorebitra izy mivady miady ary miomana ny angorona netany ramatokely. Inona ny atony? Teo voafatatry le tovolahy fa olona tsy ara-dalàna itsony ity vehivavy nala iny vady ity. Ka fataro zany fa tsy maintsy ho fantatra foana. Marainy ny andro ny balina ny rava, tokantrano koa rava. Tanao zany tsy fahatokisana sy ny tsy fizaham-pahasalamana sy ny tsy fahatokisany mpivady. Ka mba nytanio ihany ho lalainareo vady io, ao anamarina ny fandehany fa zany natoky anao zany nino sy natoky anao ahako ary matoa ahako nanaja anao de mba tiako ho tena fahasambaranao io aoriana fahavitan'ny mariazintsika io. Menatr'olona mihitsy zany tao an-tanàna tano zany mariazy indray alina, sary indray mipika, mariazy indray alina. Fa inona nataony zazamandry? Satria misy ilay zazamandry mantsy taloha. Mariazy, sary indray mipika, jirotana sady. Voamaly arivo le mpanambady rava androany maraina. Ora korahan'ny olona tahaka an'izany. Ka militsika manao zany atao hoe fizahana ara-pananahana. Mamenatra zao miteny an'izany fa tsisy tokony hamenatra an'izany mihitsy satria indraindray zany afen'ilay tovolana ilay tovovavy momba azy satria matahotra ny tsy azo vady izy, indrindra rehefa taraiky amin'ny taona tokony hanambadiany ilay vehivavy. Ny vehivavy mantsy raha hoe efa 5 taona azo zao tena de zay mahatonga azy le mangataka vady eto, le mangataka vady ry dada fa mbola tsy manambady satria mihevitra hoe taraiky. Ny obolana malagasy manao hoe ny vototsibika aza manatandrify, fa no le taona efa mandeha de lasa miasa ny saina. De apetraka amitsika na lehilahy na vehivavy zany raha anambady de na ny raha atsika io aza ange ilaina jereny mba hifanetana tsara ihany ve ny rahanao sy ny raha ny vadinao raha hivadinareo. Na ny aretina mitaiza ny vadinao tokony ho fatarina. Taranak'olona misy andro be tony ny taranak'olona misy tuberculose, ny taranak'olona olom-boozina. Zany mila fatarina zany. Fa tsy izy ny tiako. Raha vao tsy mamantatra an'izany ny olona anambady de sahirana izy rehefa tonga ao amin'ny tokantrano. Ka fantatrao ve, efa ny fatarinao ve io vadinao io? De mino fa ny ankizy amin'izao fotoana tsy baikona amin'izany. Za zany tsy mamenatra mihitsy manontany ao. Efa nanao firaisana ranofo ve nareo? Raha vao izy manao hoe efa tany izy zay. Taniko an'izany ka. Efa tany sa mbola tsy tany? De fandona ohatran'izao izy, efa tany reto matoa fandona ohatran'izao. Fa misy nanao hoe pastera. Za aloha mbola tsy nikasika azy mihitsy. Toy izy mbo andramo ihany aloha. So avy eo anao veteny tirany to zareo olona. Fa tsy hitako mihitsy zay. De mampiteniteny foana entinareo. Hitako mihitsy ilana azy fa nilako azy mihitsy ny tsy hitako tao aminy. Zany ne mampatahotra ka mba andramo ihany. Tsy mampiritra reo jangajanga fa amin'izao fotoana mantsy manahirana ny manambady. Hafa ny anay taloha. Le manandrana mihitsy ny tsenareo. Zany resaka manokana zany. Zany ndray mila resara manokana de ahoana zany natao pastera. Tsisy ampianarina an'izany Teto aza 7 taona le banty ty zao ve ty dianambady sady. De afaka 20 taona ve de siantsy papa sady anao ianao io. 7 taona likiala kely 7 taona le bandy kely 20 taona. Na mitanako mipetrako ambolony aza mbola hitako hoe
midina be aty ambany tsy kely alohan'le kely alohan'le sy mbola tsy mikatona aloha malemy kory anambady sahirana ane zay pastera manamasina zay tonga de voarakitra anatin'ny tanana io ny lohany nefa mba tokony antondrona zao ny tananay zany manahirana ka fataro na ny firazana ny vadinao aza fataro tokony ho fatarina daolo mihitsy hoe zay matsy de any amin'ny videondrosina matsy any de efa tokony vatana mba taranankiza moa zany narereto avaiza moa zany ny fiheviana rereto de ahoana saona moa zany ny fomba narereto inona ny tsy fihinanareo de inona ny fadinareo zany ho a tokony fatarina fa tsy efa ny tonga tokantrano ve finotoloka nataonao fa nga tsy fantatra hoe fa mifady an'io zay no vao hoe mifady an'io zay nefa tary tsy fantatra hoe mifady an'izany izy ary le loka ty leranga mihitsy la zay lera matova fady azy io raikitra ny ady nga tsy fantatra fa tsy mihinana vanjobory zay nefa vanjobory sy anakoso mihitsy nahazatra n'le tovolahy tao amin'ny ray aman-dreny de io no nataony loka miady fatarina daholo izy zany fa tsy izy ho amin'ny mahafinaritra jereo zatobikany zay mahatonga manao le mpanambady jereo tsara nge vadinao de fampijery eo zany de ndray ohatra marimarikivy zany mijery le anankiray fa nga zany ny fomba fijerevana azy eto de efa marikivy sady apakarinao atao inona zany io eto zay fanaraisinao eto marikivy ianao mandrainy eo a marikivy zany tokantrano any raha eto ianao mifaly mandray ny vadinao a de faly ianao zany mandray azy any eto ianao mimotomotitra de azadiny fa motomotitra zany nareo vady mody any tsy ahita mangirana am'zany tokantrano zany fifaliana am'zany nareo zay raitsinareo etam-panamasinana eto a zay nentina mody tanareo zany de efa miomana am'zany ve zao narehetrarehetra ka dia raha lanjato indray no meko fitenena nanamafy zay moa fanarana lahy mafiso amin'ny soratra masina zay voalaza fa de ohatra manao fanadiadiana moa zany natao a inareo koa afaka mametraka fanontaniana satria mety manitikitika anareo atraminao hoe omary pastera mety vera zoky folo taona le valy vehivavy de folo taona zany a le kala zany a telopolo taona le tovolahy folo taona oare azafady roapolo taona efa zava-doza kosa raha hoe telopolo taona le vehivavy le zany amin'ny folo taona mety ve zany zany fanontena azo apetraka daholo mety ve raha le rangahy efa bainina be efa fitopolo taona za efa somary taraika de za telopolo taona de mety ve zany azo apetraka dao zany fanontania zany mety ve zay fanontania mety manitikitikanareo azony evaliana moa de valinay a rehefa tsy azony evaliana ataona zay a tsy mahay mamaly izy fa de jesosy nanontaniana de amenaka ny raha lanjato aloha zany fanoizana azy de afaka metraka fanontaniantsika rehefa avy eo mino fa be dehibe zay fanresahany zay a tsy de ho lava resaka be a manodidina zay satria le zavatra sorato akaty efa voatena pastera daholo le izy na zavatra ho resahako a rehefa mino fa efa mazava amin'ny olona ihany le izy iverena kely any am'le resaka le izy pastera hoe andramo e za aloha tsy anandrana pastera raha ohatrana satria hitako hoe mety misy olona tsy mahazo an'izay le hoe andramo zay mety misy tsy azonareo zay le hoe andramo zay hoe mba andramo ihany aloha e fa ny andrakandrana ihany no ahitan-doza ihany keo nefa ndraindray fa ny tena tsara de hoe antanio an' jesosy aloha io ve le izy jesosy sa tsy io rehefa azonao antoka tsara no valiteny avy amin' jesosy a de azo atao tsara no miroso amin'ny atao hoe fanambadiana rehefa feno ny fepetra rehetra satria mba misy fepetra ihany re olona miditra n'ity fanambadiany ty a arak'le ntenena teo tsy hoe tsy kitay tsy varomaina de hiditra ao anatina fanambadiana ny fiangonana samihafa tena marina zany za mihitsy ny joro vavolombelona satria zavatra ny ainako zany tsy mamenatra ao ve le vadiko aloha sao de ao koa izy alako loha ny tanina fa sao de ao izy ay mianatra mpiomanao ambony eo izy ka efotokanana ny anjay izy zao any zavatra nisy de tahaka an'izao a zany hoe entiko hijorona vavolombelona atonganao iorina tsara hiditra ao anatin'zany atao hoe fanambadiana zany ny vadiko de tsy piray tsy mpiara-miazakazaka tamintsika tato za moa zany taloha ny tena marina efa nanambady de efa maty le vadiko taloha a de ozy ny baiboly ho an'ny maty vady izy de afaka amin'ny lalàna izy afaka manambady zany mbola resantsika
amin'ny fotoana mamety azy mahakasika an'izay fanambadian'izay hoe de ahoana zany zay matyvady sy ny sisy fa ho an'ny matyvady a afaka manambady ara-dalàna izy a fa nitsindrin'ny paoly apôstôly tsara hoe ao amin'ny tompo izy paoly zany hoe olona mivavaka tsara amin'andriamanitra de tena olona mivavaka amin'andriamanitra tokoa aloha no nalaiko olona mivavaka amin'andriamanitra olona tena ny anaty sampana olona tena hitana hoe mijoro tsara mifanompona fa samy hafa la inona lay fiangonana zay nitaiza ny ara-panahy fa hotsindriko mafy mihitsy mantsy zay satria tena miteraka olana izy io teraka olana rehefa tafiditrao zany ianao satria ny ambolohan'ny tokoa ny hoe vitan'le ondakondana sy le kisafosafo kely sy norokoroka fa le fiainanao anatin'ny tokantrano tsy vitan'zany fa rehefa tena tafiditra tao am'izay de tao am'izay nanomboka nitranga am'izay ny olana azonao le izy satria ny anankiray tokoa mihinana ny anankiray tsy mihinana azonao le zavatra tena ampitainao anatin'le izy de nanomboka niteraka teo am'izay le tsy fitivikevitra sy ny sisy fa isaorana n'andriamanitra moa rehefa nandeha teny satria nisy fotoana am'izay nanomboka nangina itsika koa mianatra an'zany nanomboka nangina am'izay hoe jesosy angina am'izay fa alao ianao ny asa de nanomboka ny asa tany ambadika tany ny tompo namangy ny fanan'andriamanitra nanomboka resy lahatra am'izay izy ary pasteur José Alain moa io satria nisy fotoana zay niaraka teny anina moa teny Ambohimangarova teny Ambohimangarova de tafaraka tany ary teny izy no nanomboka ny teny manokana mihitsy izy tao anatin'le fiarana teny za de pasteur José Alain de nivadiny de nivadiny pasteur Herilala de Herilala pasteur Herilala niaraka teo zay mpivady telo couple zany de teo izy nanomboka nentina mbavaka teo resy lahatra am'izay zay tena resy lahatra manomboka androano azy izy fanomboka anaraka n'lay fomba fanompona ao aminareo tsy moramora ny atrehana zany zay mba tonga hoe teniny aty am-piandohana de fa mila miomana tsara ianao hiditra ao anatiny atao hoe fanambadiny satria raha efa tonga anao raha olona marefirefo de miteny aminao fa tsy ho zakanao zany vomaly anandray anabavy anankiray ary nitaraina nitomano mihitsy le anabavy rehefa tafiditra tao anatin'ny tokantrano pasteur zao zavatra ny ainako oatra zao le izy le vadiny ihany ko ohatran'izay zavatra ny ainako zay fa vokatra ilay sakafo sy le fomba fanompona sy ny hoe rano kely sa rano be sy ny alady sy ny asabotsy reo zavatra eny hoe de marava tokantrano fiangonana raha ravan'ireo fiangonana raha vakin'ireo mainka moa fa tokantrano kanefa ny tokantrano de za teny satria matoa manina ny tokantrano ny tokantrano tompoko ny lava indrindra ny ainanao hoe eto ambonin'ny tany ny fanambadinanao elandrindra hoy izy ny ambaran'ny baiboly hoe 70 taona na 80 taona raha tahinika mateza zany hoe raha 20 taona ianao zany manambady 90 taona ianao manambady foana de lava be le fotoana iainanao anatin'izay tokantrano zay ka zay ny mahatsara an'lay hoe mila fiomanana tsara ny miditra ao anatin'lay tokantrano de nanay moa zany rehefa tena atao araka ny tenen'ny pasteur atao efa ovy ianao de hoaiza indray moa fa de ny ataonao de hoe alao entina mbavaka ty zavatra ty mba nomboka hivadika ny tantara fa tena resy lahatra hoe ny vavaka zay natao de tena ninova zavatra tokoa satria isaorana ny tompo ao izao miomana hotokanana any anjay izao raha sitrapon'andriamanitra amin'ny volana me io de hotokanana any anjay zany tena marina zay mahatonga miteny anareo hoe fa tsy moramora hitanareo nasolany loko anisany zany mahafotsy volo araka ny tenin'ny pasteur teo mahasola aloha ary misy fotoana ianao raha maha-olombelanao de tena hoe tena anipogamo fa tsy vitako tsony ty jesosy fa tsy mahazo manao an'zany satria efa naninony efa tafiditra tao ianao ka tsy afaka nivoaka tsony fa de nitolona teo anatrehan'andriamanitra ary andriamanitra de tadidio tsara fa ajain'andriamanitra ny safidinao marina fa tena anjara ny fanambadiana avy amin'andriamanitra tendrin'andriamanitra mihitsy ity no anjara vady ho anao fa ianao ndraindray ny maingimaingy na maimay de lasa miditra ianao any am'izay tsy tokony dirana de ajain'andriamanitra ny safidinao zay ny elizy zany mahatonga ny olona be de be misy fotoana tonga ao midady ao tsy zakako tsony dada ny tokantranonay zao potika ny tokantrano makatsy makaro makary makatsy satria inona vokatry n'inona le izy vokatry lay safiditsika de zany mahatonga indray ny tokantrano reny be de be ny rava ao anatin'le izy ka mba iomanana tsara ao anatin'ny fanambadiana tsara mihitsy ary mba fanirina moa zany hoe raha nety amin'ny fiangonana FPVM manokana
de tena fanirina mihitsy no hoe mba hitatra mihitsy zavatra tahaka an'izao mba ho tsara tokantrano daholo am'izay ny tanora orinao a mba misy fiomanana 2 volana 3 volana mialohan'ny fanambadiana de fa miomana tsara mihitsy ary miditra ao anaty zany fifanana zany a ny mpivady zay marina tokoa no mahatonga ny fanambadiana azafady ny fiangonana ravavy katolika fa tena miteny aminao fa tsy vaozongozana zany ny fanambadiana satria tsara fiomanana be izy tsara fiomanana ary Paoly apôstôly de tena Paoly apôstôly koa mantsy tsy nanambady pasteur mitovy amindreo le atao hoe mon-père reo tsy nanambady izy fa Paoly apôstôly tena nampianarany fanahy masina mihitsy makasika ny resaka fanambadiana raha Korintana 7:7 tena ampianarany mihitsy zao ny atao hoe fanambadiana mandidina zay tokantrano zay misy anabavy anankiray zay tany amin'ny 4 taona lasa tany hoany iresaka aminao ty resaka le fiomanana ty mantsy miditra ao anaty fanambadiana de nisy fotoana za mpihinana lasopy ao zareo foana za fatany hoe mpanompon'Andriamanitra de nisy fotoana io anabavy io zany niteny zay kory pasteur mba mivavaka zay kory njato moa izy tam'zany fa mbola tsy pasteur de ayve tsara be zany moa mantsy azy fa ny ao izy zao mba faniriko za mihitsy ozany mba te hanovany reny le lehilahy le fikarangolo le mpisotro toka be le maditra be reny mihitsy reny ny ano mba tiako erahana de reny mihitsy ny ano vaiko tena gaga tam'izay de ozy hoe ay mitady lozy ianao zany ranabavy tena verimbery matetika teo amin'ny sofiko le izy de ohatran'ny lehibe any farany de izy amantsy tonga avy amindry arak'izay rindry zanyko ohatrany niteniteny zavatra ohatra zay fotsiny fa miteny aminao fa tsy nisy efa-bolana tao aorianan'izay be voka le anabavy ary rehefa be voka de tsy mba olona hoe olona tsy manambadiny na be voka azy fa vadin'olona ihany koa no nidirana tao anatin'izany zay mahatonga le fatarinao tsara ny olona miaraka aminao fataro tsara hoe avaizy tony tokoa inona ahoany tony inona ny asa mialatsinona amresaka kely an'izay satria tena ilana fiomanana ny dirao anaty fanambadiana makasika an'izany asa fivelomana zany efa tafiditra tao le anabavy tsy hitan'izay natao miafina anafoana izy isaky mifany anamiko nde hisafo de hoe inona ty efenana zavatra nirinina izy zavatra faniriniko azonao zany zay ny mahatonga le hoe tena aleo mianatra ao anaty le hiditra ao anatin'ny fanambadiana mba tsy hanaonao foana olona efa hitanao zao mampitaingy tamboho pitendry gitara anao taony any ambony tamboho tapatapaka mozano irairainy any ambony tamboho rongono ny foany zany de mbola hidiranao ihany nefa nyanao kristianina mivavaka amin'Andriamanitra Andriamanitra tsika tanora ndrandray be saina be zay ka io ny tiako io ny mety amiko de lasitsika ndeha hanao ny didoantsika fotsiny de hiditra ao anatin'izay fanambadiana izay tsy maintsy potika ny afarany zany raha tsy mitandrina tsy maintsy potika ny afarany zany tokantrano zany raha tsy mitandrina ny fahatelo de zao anapiko an'izay rehetrarehetra zay hoe ilaina ny tsodrano ilaina n'inona ilaina ny tsodrano na ny ray aman-dreny io indrindra moa ny tsodrano ty am-piangonana zay fa amasinina raha teo ny tena maro ny tsodrano avy amin'Andriamanitra ndraindray ny tanora manao tsinitsinina ny rendray aman-dreny nahitantsika masoandro reny de tsy mieritreritra izina koa na raiky zay tsodranonareo any fa zay mifankaty de ampy zay fa tsy zany ka ny fanambadiana tsy ny ray andro fa mahita olana ary be debe ny tanora hitako mahita olana manana olana ny rafozana araka le nyresahana teo ary manana olana anatin'ny tokantranony satria tsy nahazo inona tsy mba nahazo tsodrano tany amin'ny ray aman-dreny rehefa mba hanambady mba mandehana manantona ny ray aman-dreny miresaka tsara nambady ary dada sineny nambady ary dada bisy bebe mba mangataka tsodrano aminareo fa hanambady ary araka ny tenin'ny pasteur teo hoe de ny meloa de efa fatarina hoe iza tokoa moa zany lay olona ovadinao ty fotompitory tsara androso de olona izy mianakavy hitanao fa olona mpanao loto izy vainy deo oka zany izy menakavy zany no idiranao nefa ianao de olona mahalala tsara ny sotrapon'Andriamanitra mahalala tsara ny soratra masina fataro tsara mba tsy hatonga anao aty arina ty de latsanenina fa tsy vitsy ny tanora matetika moa mandray tanora ao amina resaka tokantrano tanora vo eritrery mihitsy miditra anatin'ny tokantrano manana olana anatin'ny tokantranony any de mitaraina atao akory ariko
zay tsy afaka ny ampisaraka anaoko ianao ny fisafidy anioko fa de ny azo atao sisa de hoe ndao entina ambavaka ary izy an'andriamanitra ny manova olona fa tsy anjaratsika ka mba tsy atonga ny zany zavatra rehetrarehetra zany teoriana de miomana tsara ohatry ny ahoana zany ataonao zany rehefa mba miomana andehanao mariazy ohatra na miomana andeha hamonjy mariazy na ohatra zany de mihoatra lavitra anao zany le dirinao anatin'ny fanambadiana satria ny fanambadiana ho ia teo tsy zavatra hoe ny ray andro fotsiny na ny roa andro fa tena ao mihitsy mandrapatapitry ny fofinaina ao foana ianao ao anatin'ny tokantrano ao zay mino fa azontsika tsara angamba ny zavatra tiana ampitaina ary voatsindry zay rehetra nampitainy pasteur Mahefa tao anatin'izay rehetrarehetra izay ka de zay angamba ny pasteur no anjarako raha misy fanontaniana moa tiany olona apetraka de afaka mametraka fanontaniana. Eny ary misy ny fanontaniana moa de iomana ho am'izany nareo satria fiomanana fotsiny mano fanambadiany ty resantsika ity tavirotratin'izany ny ray aman-dreny ampanambadiny zanany ny ankizy iomana ho amin'ny fanambadiana dia inoko fa nisy voaraintsika tamin'izay rehetrarehetra zay fa milohan'ny andraisanareo metrana fanontaniana satria mety manitikiditra anareo ny zavatra voalaza teo sy ny zavatra mety voavomanareo ny tokantrano any dia mila miomana ihany koa ny mpivady ny olona hanambady fa hiteraka izy ary io fiomanana ao amin'ny fiterahana io ndraindray no adininy tanora za zao de manontany mihitsy rehefa manao dinika hiteraka zany zao nareo eny pasteur firy moa zany zao mba hoeritra retinareo ateraka reo zany ky ilana fiomanana daholo any amin'ny tanora fa tsy atao fotsiny zay avy tany le mariazy de vita mariazy de makaiza de hiteraka zany zao nareo de mba fantatrareo hoe efa ny saintsainareo hoe firy ary ny zaza ho ateraka reo de ozy le anankiray 8 pasteur menareo miteny an'izany firy 8 mifanarahnareo tsara ve zany zavatra any tena fanarahana izy zany pasteur 8 ny antony matso raha va tsy mifanarahanareo zay 8 zay fa mipotsaka 7 de efa metsinareo mivady manao hoe enao mihitsy ny tsy mahay mitaiza tena tsy mahay mipetraka zao ny ankizy lasa 8 nefa efa fanarahana teo lasa fifamezantsiny matsy rehefa tsy mahay mifanaraka tsara ka manaiky an'izany ve anao raha kalakely zay mihitsy ny fanarahana pasteur 8 inona ro any antony zao ny antony zay matsy pasteur vitsy loatra ka izay mivady mba nieritreritra hanonitra ny fahavitsinay ilanjandraikitra lehibe zany izy manoloana le fahavitsin-jareo de izy mivady namovokovoka ameno le banka sy tsy apetsy am'le fiandohana marina fa teny ny soratra masina miabetsaka mameno ny tany fa io moa safidinareo nefa koa azadino fa ianareo nieritreritra hiteraka 8 ahozy Jesosy efatra ihany ka fa anjaranareo fotsiny mangataka raha izay ny safidinareo zay ny lehilaray tetsy lehilaray tatsindray fa anakiroa izy ny teo anareo vady zao mba firy nieritriretinareo teraka enina pasteur tsy hoe na enina le valy tatsy izy natonga ny teny enina fa efa avainy an-trano mihitsy hoe raha vao manontany io pasteur io fa zany ny fantenana apetraka io ao de efa valitsika hoe enina ny atsika vitanareo le enina vita pasteur fa zao fangatahana ny enina fa zay meny Jesosy hoe na anakiroa na anankitelo de ozy le anankivalo aloha hoe tsika maty Jesosy olombelona ozy tsy fantatra zay hovanina tsy fantatra zay ety fa zay ny natonga anay safidy hiteraka 8 zany milana fanarahana daholo zany ilana omanina daholo zany raha olona hivady fa tsy rehefa tonga eo de hita eo ihany nataotsika fa mila fiomanana zany teraka firy tsika teraka 8 hiteraka anakiroa hiteraka 4
ary hatramin'izao aloha ny zavatra mahafinaritra dia tsy misy latsaky ny telo zay telo ro lahy ray vavy faritany tsara mihitsy ro lahy ray vavy de raha ohatra aza azo lasa mifanoatra am'izay lasa le vavy ndreny anankiroa de le anankiray lahy de fametsiny ve zany ianao mihitsy ny tsy mahay miteraka zany mantsy ny olana ao am'tokantrano mipotsaka vavy ianao mihitsy rangany tsy mahay mitera-da nefa ho lerahana zao le zavatra ka omany le hoe hiteraka firy zany a rehefa vita ny mariazy zany tokony homana ny mpivady daholo zany fa tsy hoe rehefa ao de hitatsika eo nanohizana azy de zay men jesosy eo moa nafiry a fa iny tsy anjarantsika ino a le vavaka ataonareo eto a rehefa vita le fanamasinana fa aza meritrerika manao inona moa zany nandolina mivady eto fa izay zavatra iny ivavahanareo ny asanareo ny tokantranonareo ny zanaka izay ateraka reo ilaina fantatreo zany ny asa ao ataonareo zany nodika le fandolena ka miomana am'izany rehetrarehetra zany fa tsy hoe efa vonina venareo efa vonina zay ny espasy efa vonina ny akanjo efa azo ny voaly efa azo nga zany natao fahavononana ny fahavononana zany de hoe anambady androany vita mariazy androany a manomboka androany zany a inona avy nefa zavatra efa miandry any adidy miandry any andraikitra mahazaka tokantrano tsy miakindoha amin'ny hafa ve ianao zany ny tokony ho fantenana petraky ny lehilahy na vehivavy anambady zakanao ve ny tokantrano tsy miakindoha amin'ny hafa raha voavalinao zay fanontaniana zay a manambady anao fa raha vao tsy voavalinao zany fanontaniana zany a aza mbola manambady raha vao tsy mahazaka tokantrano tsy miakindoha amin'ny hafa ianao apetraka amintsika zany tonga ny fotoana andraisantsika fanontaniana metratsika fanontaniana raha misy moa fa rehefa tsisy moa zany de hotohitoizana amy rahalahy ety ihany araka zavatra misy a tsy mbola miresaka tokantrano aloha tsika fa fiomanana ho amin'ny fanambadiana zay ndrasantsika lavabe zay hoe raha anambady a de mila miomana amin'ny ara-batana amin'ny ara-tsaina amin'ny ara-panahy amin'ny ara-pahasalamana amin'ny resaka arakasa mba hahafaly tokantrano a ho tokantrano tsy mamenatr'olona fa mbo tokantrano irin'olona fa tsy tokantrano aniry olona zany tokantranontsika zany ataontsika aloha ny raha hoe jesosy mpitaritra endry ianao a ny andininy voalohany a de raha misy ametraka fanontaniana amintsika de afaka mametraka izany sika Jesosy o Jesosy mpitaritra endry ianao tantanonao ny diana mba tsy hosola fakandanana vonjery iza Jesosy o Jesosy mpitaritra endry ianao tantanonao ny diana mba tsy hosola fakandanana sao veriza fa niefany tefony miasanay mamela patitra arovery tompony fanahina vonjeza Jesu fa niefany tefony miasanay mamela patitra arovery tompony fanahina vonjeza Jesosy edy miaingatsika ny micro raha ho ametraka fanontaniana sika am'izay zavatra mety manitititsika ny am'izay voalaza sy ny am'izay tokony ho ataontsika na ho atsika anambady a na ho atsika ray aman-dreny a hoe inona ny tokony atao zany manoloana ny famamaizan'ny ankizy a misy be deabe nge ndray aman-dreny manaiky tsy fidiny noho ny amin'ny ataon'ny ankizy nefa azadiny fa ny ray aman-dreny manaiky tsy fidiny ihany a no hitondra ny taolam-betsy mitapaka ao io fitenenana de manjary lasa fahoriana ho an'ny ray aman-dreny zay fanekeny tsy fidiny izay eny tompoko misy fanontaniana hoe amintsika sa azotsika ny zavatra resahana tsisy
zao ary misy mpivady ve inona tsy mpivady aza mba afaka ijoro vavolombelona nampaharitra sy nampateza ny fanambadiana satria fanambadiana tsara homana zany tokantrano zany. Za zao lazaika anao fa ny ahy tsara homana ny tokantranoko. Za ma tsy mipetra dery ny ofatranoko tam'izany a 700 ariary. Asa raha inona ny azony 700 am'izao fotoana? Mofo baolina raha tsy azon'izany. De efa zatra an'izay fiainan'izay ako a, de hitako hoe zay zany le fahoriana, zay zany le tokantrano a, de isan'ny nampaharitra sy nampateza ny fiainako tao anatin'ny tokantranoko a, izany fahazakako tena hery tamin'izany satria za olona kamboty. Za mbola tsy teraka de maty ny datako de nietrretra fakampity koa zany de tsy maintsy mitazona ny toerana hoe mba mahatsapa-tena zany ho kamboty de mihoatra amin'ny fiainana e. De mba hiala amin'ilay atao hoe fiainan'ny jilamboto, miala tsiny amin'ny fitenenana fa raha olona lehilahy tokanteny zany no mipetra dery satria zahako nanomboka 17 taona nipetra dery mandra-pahatonga ny 96 nanambadiako fa tsy de tao anaty loatra zany hoe ditana lehilahy zany. De tsapako hoe mba isan'ny mba naso ny tokantranoko ihany a izay fahatsapako ny fiainako tao anatin'ny tokantrano zany. De zay no natonga ny vady na masinina teto ny 520 taona ny fanambadiana tamin'ny taona 1900 tamin'ny 2019 verina teto zay mivady satria hoe mba ho tsarovana zany hoe 520 taona ny fanambadiana zany a. De hitako hoe nafinahitra tokony ho zany mihitsy ny tanontsika manambady tsy nirapitsy rafakapitso fa ny 520 taona, ny 50 taona, enatra amin'ny 70 taona ary nisy aza 80 taona fanambadiana teo. Lerankabe fa tsy malala zay amboniny tany tsony fa domina fotsiny sisa. Fa mbola ao le hoe reto zay mivady mbola reto zay lalana sarotra lalovana fa tsy nampitsoka anay zany. Be nisy ny tsy fisina, nisy ny tsy fahampiana fa tsy nampiotsona fanambadiana zay mbola reto zay, mbola velona any zany olo zany mandraky ty ny androany. Ka hitantsika am'izany hoe rehefa tsara fiomanana zany io fanambadiana io a de tena mahafinaritra. Raha mba misy afaka itsoro vavolombelona hoe mba ianarantsika hoe ay ve zany napateza ny fanambadianareo a, zany napaharitra azy, zany nafinaritra azy a, satria misy ny tokantrano tena ohatry ny afo be mihitsy ho an'ny sasany a. Hoe tena zarako mihitsy rangatsy ao an-trano fa tena isaky ny ao iny tena tsisy zavatra iainana mihitsy eo aminay. Ny sasa moa ny tafika masina de tena mahafinaritra azy mihitsy satria afadozy izy zany mizay mandeha tafika masina io. Any zany mba manalanala azy nefa azadio fa mbola hiverina ihany ianao. Any Amazangana anao tafika masina, velomina nefa afadoza. Vohitra talata maty mitodi-dometsina na tomobila miverina ny adi-tsaina. Hiatrika ny problema amin'ny rangasy ramatoa sy ny ao anatin'ny mpiainana. Ka dia raha misy afaka itsoro vavolombelona satria fotoana zao a Pasteur José zany no anambara. Zany ny lehilahy zany a. Isa eny tompoko, manaona daholo nareo tompoko. Salama tsara daholo, tsangatananary zay salama rehetrarehetra miana hapa tompoko. Manontany izy mirahalahy hoe inona ny secret anisan'ny nampateza ny tokantrano any anay mivady ny anisan'ny nampateza azy izay aloha ny ara-dala taloha e. De rehefa ny ara-dala de ny ara endry satria rehefa narary de rehefa narary de efa nitantarena tamin'ireo ny esany. Za mantsy tao amin'ny FPVM no natao batisa de vao nandrain'i Jesosy koa de natokanana catéchomène de talohan'ny fanambadianay de niarana mpandrona mihitsy zay mivady. Zany hoe sady nampianarina ara-tsaina mihitsy zany a no nidiovina ara-panahy mihitsiny. De rehefa nidiovina ara-tsaina ara-panahy zany a de tsy nitovy tsony tamin'ny fiainana teo aloha fa ny mahafinaritra amin'ny miaraka amin'ny Jesosy a memamy isan'andro ny tokantrano 70 taona ny rany zay a. Ny anizy mirahalahy tsy ao mivady fa ny atsangana ao ve ramatoa ve am'tsangana kely. Iny ramatoa iny asitehaka ho an'i Jesosy fa i ramatoa iny. Mbola de tsy vitany hoe mijanona am'izay koa fa mbola mianatra koa zay zao. De zay ny atongavany eto a tsy mieritreritra ny tena hoe fa mahay fa ny fiainana de fianarana foana. De miazakazaka zay mivady andao hianatra fa sy anay amafisy ny ty tokantrano ty mba ho tratra 20 am'izao taontsika mivady a. De zay raha zay vao mandeha motomamo. Ka de tsy atao mahamenatra mihitsy satria mahasosotra be mieritreritra maheno foana hoe misaraka foana ny kristianina fiana tokantrano kristianina tsisy an'izany laingany devoly zany.
fa ny tokantrano kristianina tena mateza sady maharitra de mbola mahatokotsika fandray andro any zay vady mbola itsofafamitsoretakehitriny am jesosy daholo zany rehetrarehetra zany fa ny tena mampateza ny tokantrano a de ny fananana an jesosy ho tompo a sy mpamonjy ny fiainana de farany ny tokantrano mivadi-drafitra ny tena tokantrano tsy mateza indrindra ny ateo hoe mivadi-drafitra de hoe andao raisy reny izy aloha de saraka amin'ny de ahoana moa izy izy mandao raisy reny kiambana ny vadiny noforay zay le rafitra tena izy fa ny ateo hoe mivadi-drafitra de hoe noforay a zay vao mianatra mandao ray aman-dreny zay vao mikambana ny vadiny efa niteraka zany vao mianatra mandao ray aman-dreny a de zay vao amasinina ty ampiangonana de mivadi-drafitra daholo ny tokantrano a de zay ny tsy mampateza azy dikan'izany mila verina amin'ny lohan'ny zavatra rehetrarehetra de miraratsika manatrika rehetrarehetra ho an'izay tsy manambady mba hita vady endry a ho an'izay efa manambady de mba hateza tokoa ny tokantranonareo misaotra indrindra tompoko izay no anjara mbola misy misy manana fanontaniana ve ozy paoly apôstôly ho anareo zay tsy manambady izy de aza mitady vady ary hoan'ny manambady a de aza mitady zay isarahana satria zavatra lehibe loatra aizy misy anabavy iny a zay jorovavolombelona ihany kio izy ay metraka fanontaniana ndao ary miara-badinareo iray aman-dreny eo am'le hoe fiomanana ara-pitaovana le hoe na ny fitaovana ao tokantrano ny trano itoerana de raha ohatra ave hoe misy olona zao anambady ka manana trano malalaka zany le ray aman-dreny de nefa le izy hoe andao ny raisy reny izy ikambana amin'ny vadiny fa le ray aman-dreny manana trano hoe afaka hipetrahandro zareo mitokana trano de mety ve zay sa hoe tsy maintsy mitokana trano hoe raha mipetraka eto Besarety ohatra le ray aman-dreny de any amin'ny toeraka hafa mihitsy ianao no mipetraka fa tsy hoe miaraka ray trano ao ihany tsy mikambana vilia zany fa hoe ao fotsiny le tokantrano mitokana fotsiny tsara be zay fanontanianao zay valim paster sa valiko zany ary ny tena tsara nge raha ohatra hoe misy trano ihany manofa trano koa matsy mazana miady amin'ny tompo-trano isanandro grave be fa raha hoe misy trano zany ao a de ozy ndray aman-dreny ty misy efitra anankiray ho anareo a mihidy tsara io a ao nareny vady ao ny latabatra ao ny fandrina ao ny fatana matsy ny problema le firaisan-trano e le fatana ary zay mahatokantrano tokantrano toko ao an-trano ka raha ny manambadiny tsy manana toko de sarotra be le izy fa raha ohatra ao ihany zany ny trano a misy trano ray aman-dreny ao a dia ao ambadika nareo mivady a mihinana nareo tsara de tsy mihinana nareo a ao ambadika nareo a inona moa maharatsy an'izany fa le ranony soratra masina mihitsy le hoe io a le latabatra eo daholo vili enina ny teo hatramin'izay a nanjary lasa valo satria niampy le tokantrano de samaritako daholo hoe itsy ny ray ny itsy ny reny ny ry ny vadiny ny ry ny rafozany tsy hitantsony hoe izy manambady an'izy iny le tsy mety iny fa hoe aiza zay mipetraka ao ambadika ao izy de iny afy mety iny satria tokantranonareo zany le ao ambadika mba tsy anyfanatrano tranokoa moa misy ve inany any fanatrano fa le fiarana bambaray mihitsy zany a iny ny tsy mety manjary tsy tokantrano izy a raha vao zay nefa raha azo atao ihany ny tena tsara ihany a raha ohatra aza ka azo atao hoe mety mihitsy zay aloha zay anofatrano mihitsy dada sineny de mba nareo tembotra raba zay ny atanjom-bato iny koa raha ny tena tsara mifampamanimanina foana masy de mifampitsidika foana amin'iny fa le fanakaiky matsy manao hoe neny a mba haritseky aminareo aloha varina hoe fa arivarivo zay androany satria fanakaiky eo de farany sorenany ny anareo koa zany foana isanandro ka satria fanakaiky eo tsinonako fa ny tena tsara raha azo atao za tena hoe aloha mihitsy zay kopakelatra de mba fampitsiditsika de fampitelefona manona ny tokantranonareo inona ny lokany mahafinaritra ke le manontany aleka izy inona ki zao ny lokanareo tsy eo avihinana izy a fa mbo mahafinaritra hoe mbo mahandro krabony ny akizy any atanjom-bato any ny rainy de mbo faly le ray aman-dreny mbo mihinana kraby ny akizy zany fa raha ao amin'ny efitra ila izy enonao ny fofony a tsy maintsy itenany mbo mekely am'zany retsy a de tsy zaka ny levinata izay le maharatsy ale ao ambadika ry zareo le fofokanina miditra amin'ny elakelaka varavarana tonga amin'ny rafozana ihany mangataka izy de raha fa tsy mamena eko sarotra kaniny mitomboka ny ady zany zany le olana amle tena fanakay kely
fa ny tena mahafinaritra de hoe any sabotsina mena zareo a tsika tia aty andavamamba de mafampitsidika tonga ny katikati ranonjany any izy io any le zanaka iny ambotrara aby io valy ny ray aman-dreny de zany ny tena tsara fa mety any le lazainao teo a aza mialo raha ohatra ka zay ny tsy maintsy ho izy raha azo atao de ny miala amin'ny ray aman-dreny a de mba manana ny maleo tena mihitsy ianao a tsy miakin-doha amin'ny hafa zay moa le ndrasantsika hoe mahazaka tokantrano tsy miakin-doha amin'ny hafa ve ianao fa ny olona miraraitra lo le atsambadika mantsy a tsy maintsy misy ihany ny fotoanao sahirana zay dadasineny a eo izy daka elohan-tany atero hianatra de lasa fahazarana ho an'le ankizy satria fanakaiky eo izy a de lasa fanosorenana ho an'le ray aman-dreny indraindray fa raha fanaraka tsara nge tsy maninony ohatran'izany zao le natonteniko taminareo hoe mandalo amin'ny lala tsara eo le tohotra miakatra am'le zanavavy miavinavina amin'ny lanjalanja loha mihitsy vinaty vavitro pastera zany izy eny ambony mipetraka fa ny problemy an'indray a miray vilany izy de teo ny tsy nampanety azy lanjalanja loha izy de olona miray vilany zany ve mifampilanjalanja loha ve tsy hoe ngamba mandroaka devoly am'le hanina hohanina foana isy isanandro le vinaty vavy etsy a le rafozana etsy de mandroaka ary nisy an'izany teto tompoko saika adiniko ratsy fiomanana 5 volana 5 taona de nisy olana be le mariazy tonga le rafozam-bavy zao ry pastera ny tena problemana eo a mamosavy le vinaty vavitro voalasa le vinaty vavy voalasa le rafozam-bavy a tonga indray le vinaty vavy tena milalody mihitsy le rafozam-bavitro pastera izy menaka ihany reo a sady tsy misy mamosavy ny tsisy milalao ody fa le fijery mihitsy a tena tsy mety noho ny fiarahamonina ka zay nataoko hoe tsara mba misitaka mihitsy a de fampamanimanina matsy rehefa misitaka de fampitsiditra fa raha mipetraka ao ambadika azy anao a de ohatra ny mahasorenanao mijery an'le olona satria misy olana isanandro le atsy midodigodina seza mipetraka tsara korontaniny satria sorena izy de nao ambaniko io lasa sorena zay le fiarahamonina tsy mirindry zay ka tsara mihitsy tsy hoe mafitatra any vao mifindra vao mafitatra any vao manambady a fa raha azo atao no mieta misitaka zay ny tena zava-dehibe ianao moa efa manambady ianao teo io samba tsy manambady efa manambady ay de izinareo za mipetraka amin'ny ray aman-dreny sa manangonangona kely zay ay eny ary tsisy manafantaniana eny tompoko eto micro a zany lehilahy tsy manana problema mitokantrano zao aben zao José pasteur José matsy be problema mahatonga azy ohatrany ay sotre soiafa tety anao aratsy tety anao asa nanjoanay tety ndao ary fanontaniana kely ny ray aman-dreny no saika ao apetrako izy ity zany zavatra ny seho efa tany amin'ny 5 taona na 1 taona lasa tany nisy fotoanako nitondra mariazy de le mariazy a mariazy nampianada zany hoe lasa tokantrano olona 3 samihafa zany nyray mpianada de vinato anankiroa le zavatra nanahirana saiko efa tiako antainy efa ela zany a nandeha le mariazy tamin'ny voalohany a nandeha tany amin'ny soratra de vita somantsara le soratra zareo zany de nandeha ndray tany amin'ny fiangonana le fiangonana tonga de tononiko hoe fiangonana FJKM matetsy anina moa le andorany amin'ny tetezana Tanjombato de misy le pavé miakatra iny tao nitondrana an'le mariazy tao zany ny fanamasinana de vita ny fanamasinana de ny zavatra navarinanay zany a de cortège anankiroa zany zay de niditra tao amin'ny espace teo andorany fotsy de andorany fotsy eo a misy espace forme ohatran'ny triangle le izy zany hoe ny couple ray miditra avy ato amin'ny à gauche a de ny couple ray miditra avy ato amin'ny à droite de eo ampovoany zany a ohatran'ny hoe pista malalaka fa misy varavahana miditra ihany de navariananay zany a tamin'ny mariazy io fa somary ohatrany efa nisy lonolono tao ohatrany tsy de mifampiteny zany ny andansiny ankilany de samy manana ny fianakaviany fa rehefa tonga teo amin'le fanamasinana le gâteau am'izay a
rehefa manamasina gâteau moa zany mitodika any amin'le mpanamasina le vavaka daholo ny olona rehetrarehetra ny fanazavana an'le gâteau. De le couple anankiroa mipetraka ery amin'ny sezany ery zany. Rehefa vita ny fanamasina an'le gâteau tsisy ninina mihitsy a, fa rehefa amahana an'le olona am'izay zany le vatiny zany amahana gâteau an'le vehivavy zany na le lehilahy, tonga de nisy nitoraka tamin'ny chiffon maloto tao aoriana tao. Tonga de nitroahany tamin'ny chiffon zany nitarehan'le vehivavy anankiray. De zay moa zany chauffeur mitazana tia lavitra ty hoe fa misy inona azy zany. De tampotampoka teo a, naseho an'le vehivavy niditra tao ampovoany, nidiran'ny olona io zany tsy fantana na avy ato amin'ny gauche na avy ato amin'ny droite, fa le chiffon teo ampovoany tany amin'le olona. De naseho an'le vehivavy amin'izay a, sarin'le vehivavy io a vita mariazy amin'le olona eo amin'le table d'honneur zany. De ozy le vehivavy hoe vadiko. De teo moa zany raikitra nikorotana fa fampitoraka gâteau ohatrany amin'ireny Tom et Jerry ireny ny afaran'le izy e. Le fanontaniana manitikidika ny saiko zany de zao. Lasa ady hevitra be le izy hatramin'ny androany ary zay miresaka ny meona zay sy le chauffeur de miresaka hoe ahoana ny afaran'ireny olona reny. Le fanontaniana kely mba ty fanontaniana tompoko a, zay le hoe dinidinika any am-piangonana, le hoe antsoina intelo. Mihona fa tsy ny fiangonantsika ihany ngamba manao an'izany, fa malasa ny saiko hoe ahoana raha ny fomba navitanan'le soratra tany amin'ny fanjakana, navitanan'le fanamasinana, moa ve azo atao hoe manao mariazy amin'ny fiangonana anankiray nefa tsy vavaka ao le olona. Satria tsy ho fantatry le olona amin'le fiangonana mihitsy hoe efa natao mariazy hoe le lahy ty na le vehivavy ty, fa tena sary vita mariazy mihitsy a, nasehon'le vehivavy hoe vadiko io a, ahoana no ary le vehivavy tsy mipotra mihitsy raha tsy teo amin'le mariazy efa tena hoe efa le fizarana gâteau. De zay zany le tiako teny ohatrany hoe manitikitika ana hoe mariazy 500 ny eto ohatran'izany a, tsy ho tsiaro fantatra i daholy, fa mety hoe mety vavaka ihany ngamba izy menadavy de tsisy afantatra mihitsy ve sa hoe mety misy tsikombakomba ve sa hoe ahoana no nahatonga le vehivavy lasa vita fanamasinana izy roa nefa misy korotana be ohatran'izany. Nefa vadin'olona. Ohatran'izay zany le fanontaniana mba ty fanontaniana tompoko. Ka le dinidinika mantsy no ano no ahafantarana azy. Raha vao ratsy zany le dinidinika, zay mahatonga manadiady tsara mihitsy hoe fantatrao ve ty olona vinatonao ty mantsy an'le ray aman-dreny. Hitanao fantatrao ny toetra tsara sy ny toetra ratsiny. Raha vao misy ray aman-dreny miteny mihitsy zany hoe zao ny toetra ratsiny io, de zakanao nefa ve zany fanambata zanakao izy. Ka ity zany tsorina aloha fa ny gâteau tsy hamasinina, tsy hoe fanamasinana gâteau ny filaza azy, fa fanapahana, zay ny dikany. Tsy fa tsy fanamasinana. Ny mariazy no atao fanamasinana fa tsy ny gâteau. De zavatra ohatran'izany zany zao a, tsy tomombana tsara le dinidinika. Ary na izany na tsy zany tara ihany koa aloha le tompom-bady raha hoe tena vadiny mariny fa tsy tokony tany amin'le fanamasinana gâteau izy noho ny seho fa tonga de tare amin'le fanamasinana mihitsy raha tena tiany marina le tovolahy. Fa ity zany resaka gafy mihitsy e, hoe sady tsy anahy io tsy anazy. Tsy fantatra koa moa na vita divorce ireo na tsy vita divorce fa de sary mariazy zany nasehony teo a, de any amin'ny resaka gâteau zany vao hita le hoe vadiny io a, fa na izany na tsy zany aloha ny dinidinika zany somary korakora ihany a, de tsy voafehy le hoe mahavadin'olona sy tsy mahavadin'olona n'ilay olona natao mariazy. Ka eo ny atoko antsika hoe mila fiomanana le izy, mila fantarina ho aly ho vadinao. Be de be nge re olona efa any amin'ny commune ny tonga le bandy mialatsiny miahaka le vehivavy ny lanonany efa voaomana tonga le lehilahy, satria tsy fantarinao le hoe izy ty olona hiaraka amiko ty, tsy ny bogosité no any ilaina, tsy ny hatsarany, tsy zay tianao fa zay mety. De fantaro de melo hoe iza le olona ho vadinao. Taiza koa no nahitanao azy, zany iny ilana fantariny, fa tsy patsaka ireny popely de andreo tsika hivady samy matsaka eo de tsy ny ranona lena fa ny resaka fitiavana ny toriana. De fantaro izy io mpiasan'olona va izy io matsaka amin'ny popy io ka ino ny torianao fitiavana ho anao vady. Olona mipetraka any afaratsy mialatsiny, anareo zay ny afaratsy ohatra ty resako ty, zay tsy fantatrao akory, hiasa tranon'olona naleny io teto, zarany raha misy mikôty azy, de iny ianao fa roboka hoe anambady a.
mipotra am'izay ny problema. Izy andeha ikaramatio hitady vola anaovana ny mariaziny any afaratsio, satria anao tsy manadiady fa falinazo vady. Ny olona anko moa somary fotsifotsy ohatran'ny vazaha, de eo anao zany hoe anambady nahazo karamatany amin'ny patron izy, ianao taraikeo tatahana fotsiny ianao miala tsiny. Papa sosy, mama sosy, ka adiadio fa iza marina moa nareo, iza marina moa tananak'iza moa nareo, fa raha vao fitiavana fotsiny nga fitiavana zany ge mahay mity daholo sakaraha mahay mity ganagana aza mifankaty adiny ray eo ambony rano eo ihany zareo, reny ny ela indrindra rehefa mifankaty, ny akoho vetivety kely ny tsaingoka de lasa elatsy ganagana aza ela be eo mifankaty eo. Ka ianao anambady anio anao fataro, ka ratsy le dinidinika ray aman-dreny. Za tena mametraka mihitsy hoe fataro foana le olona. Inona ny faran'ny lizy aloha zany rava ve le linona le ay natateraka le fanabebebe iny ohatran'izany, le tateraka lizy tany fisoratam-panambadiana fa nijaja zay nanao vavombelona tam'izany, tena nijaja. Le tiako anotaniana zany hoe raha tsy vavako am'le fiangonana zany ve le olona de afaka atao ve mandeha hoe ohatra hoe tsy vavaka ato ohatra zany de nefa ato izy ny atao mariazy, azo atao ve zay? Satria mampieritreritra anay zany ahoana navitana le fanamasinana tao am'le fiangonana nefa le nray amin'izy roa kay mbola vady mariazy, mbola misy sary mihitsy naseho anteo. Ny afaran'le tantara moa tsy haiko hoe ahoana na ahoana fa rehefa nahazo an'le gâteau natoratorako zay de fa lasa zay ny ala. So de voatoraka eo koa nareo any amin'ny dinidinika zany dinidinika nafantarana an'izany hoe ahoana iny moa izy teo ay ny olona tao mariazy eto de tsy maintsy tsy mivavaka eto farafaratsy ny anankiray amin'ireo olona reo, zay ny atao mariazy eto. Fa tsy anao ny fiangonana misy anao de eto no itonatonana atao mariazy, mody maina anao raha zany ny atretinao. Fa matoa zany atao mariazy eto de misy aminao na ianao atao mariazy na ny ray aman-dreninao zay no mivavaka eto, ary zay manontany mihitsy mpandray sa tsy mpandray, de tsy maintsy atao zany dinidinika izany. Ka matoa zany zao vita ny tany de le dinidinika mihitsy no tsy tamin'ny tokony ho izy de manjary any amin'ny fiafarany vao niseho ny fahafahambaraka. Tsy hoe ana fa manamafy kely pasteur misy fotoana koa ndray tsy hoe le dinidinika koa tsy ampy, fa misy olona mihitsy tena mahavita manao taratasy, efa nahita mihitsy naka acte de célibat izy zany hoe mety tsy teo amin'le toerana naterahany fa zara gaga, fa mifanambadiany amin'ny herinandro zay vao niantso le rahavehivavy hoe tsy atao le izy fa naninona fantatra fa manambady le lehilahy, nefa tena za mihitsy nahita hoe tia ny acte de célibat, zany hoe azo atao daholo zany maka tsika moa miara-malala fito Madagasikara tsika, mety azo ny atao daholo maka an'le izy, fa le olona koa zany tokony ampianarina le olona le manao vavolombelona hoe tena dangereux be mihitsy ny milaza fa ianao vavolombelona milaza nanatitra maso fa ty olo ty tsy nanambady, fa misy mantsy rehefa anambady de alainy fotsiny le olona izy ny vavolombelona de ohatry mety ampinamana de tsy maninona fa ataoko io, fa tsara koa zany ampahafantarina ny vavolombelona ny risika eo anatin'izay hoe ny anton'le joronao vavolombelona koa de sa ianao manamarina fa ity olo ty de mbola tsy nanambady, de marina le tenin'ny pasteur aty hoe mampigadra le izy, de zany zany tokony ampianarina koa vavolombelona hoe nareo tena sa manamarina fa tsy nanambady izy, veny fandrandraiky koa ny hatramin'le vavolombelona koa raha mety azo fitany namoa zavatra tsy azo atao, fa ny tena zava-dehibe de le teninao teo pasteur hoe lay olona anambady mihitsy ny tena mila mamata-poditra mihitsy an'le olona hovadiny, zany hoe tsy vao niaraka telo volana na enim-bolana de hovadiny. Raha le valiteny ray aman-dreny tatsy hoe tsy voatery ho mpivavaka ao ve le sa mpivavaka ao, mety le vehivavy eny mpivavaka ao amiko fa le lehilahy hovadiny mety tsy mpivavaka ao aminay, dikan'izany tsy ho fantatro makasika an'ilay lehilahy zay hovadiny, dikan'izany zany le vehivavy makavady mihitsy na le lehilahy ny mamantatra tsara hoe tsy olo ty ve efa nanambady, sady amintsika miteny zao marobe ny olona tena sa manao an'izany mihitsy, de mila ampitandrema mihitsy fa ny akamaroan'ny tokantrano misy hoe aika ty efa nanambady tany, de zay ndray izy vao manambady ary tena maro ny tratrany ohatran'izay, de zay zany misaotra pasteur misaotra nareo ny amin'ny fampianarana ohatran'izao fa tena ilaina mihitsy mba ahafahana hoe misoroka le efa aoriana vao hoe haivy anambady, fa le faran'izay efa be voka mihitsy ary le vehivavy
de ho atao mariazy herinandro de tsy tonga tamika de hoe fananinona tsy tonga nefa zay rehefa nandamy mafiangonana no nyteny le olo efa vita soratra tany amin'ny afy io efa tsy resaka andro tsony zany fa andro isaina sisa de le ohatran'izay zany ny tena raharabe soratra tompoko izay ihany fanamariana zay ngely ataoko hoe matory mihitsy aloha tapabolana eny am'le rafozanao ianao alalanao ny tovolahy io fa sao de saka manafoko aminao ka hosahirana ianao zay le hoe mandrafozana raha vao tsy mandrafozana mihitsy zany ianao tovolahy na tovavy anambady io a tsy fantatro mihitsy io rafozanao io eny tompoko eny tompoko eny tompoko ny zavatra tena ny akamarony amin'izao vanim-potoana izao ny resaka tokantrano dia eo amina resaka ohatrany hoe efa be voka foana zany le vehivavy de ohatrany lasa hoe tereny le ray aman-dreny ve kanefany tsy tena miorina amina fitiavana de ohatrany hoe mbola tanora mihitsy zany le lehilahy ohatra de mbola tanora mbola kizy mihitsy le vehivavy ohatra de tena betsaka mihitsy amin'izao vanim-potoana izao ohatrany hoe voatery de lasa fanambadiana le ankizy de terena isoratra de nefa rehefa mandeha amin'izay ny fotoana ao anatin'izay de misaraka ry zareo zany tsy matiza zany le tokantrano satria terena hoe tsy maintsy misoratra satria efa be vokanao ny zanako ohatrany hoe efa be voka le zanakareo zany le zanako kosa izy le ray aman-dreny de terena zany reo isoratra terena isoratra de tsy fantatro koa hoe le ray aman-dreny ve menatra hoe sao de hoe tsy alain'le olona vady akory le zany rehefa be voka de zay zany zavatra akamarony tena betsaka mihitsy amin'izao vanim-potoana izao sao de very anjara koa mantsy le ankizy vavy de terena anambady de zay ka le ankizy ange ohatra zany le mahamenatra ange reto hoe de efa tsy ampianarina an'izany ho le ankizy voafakatizy de io kiatroko ny tonga de mahamay azy may an'izany efatra amby folo taona ange de may an'izany sao de verinareo hoe valo amby folo taona tonga de nivady iray aranofo io mahamaika azy vao mifakatizy fampitaritaitra any indrindrindrindra izy mahazo mijerijery film mamao fady io vetivety kely efatra amby folo taona de may an'io zany ilana tsy ampitso zany le fiarahamonina zany zao lasa mitaizan'le ankizy fa tsy ny ray aman-dreny de ny tiako eviana zany tompoko hoe ahoana ny tena mba mianatra moa zany eto ny tena tokony mba ho toerany ray aman-dreny zany manoloana ny fitazainandreo zanak'ireo manoloana an'izay mba tsy hoe ho voatery ampidirina amin'le fisoratam-panambadiana foana le mpifankaty zany inona ny tokony ataon'ny ray aman-dreny misaotra tompoko mampiseho modely aloha ny ray aman-dreny mananatra ntsika man tsy maintsy mananatra foana na ho soa na ho tsara na ho raisiny na tsy ho raisiny ary soatra masina de milaza mihitsy amin'ny obolana 22 hoe zara amin'ny lalana tokony aleny zaza fa narehefa lehibe azy izy tsy ala amin'izany tsika ray aman-dreny konge mila mampiseho toetra ho alain'ny ankizy tahaka raha ianao ve ray aman-dreny mpisarabady lafa ataonao ahoana moa ny teny amin'izanako hoe tandremo aza manao an'iny fa zay le ainany eo an-trano ary tsorona amintsika fa ny ankizy zany zao de efa tapitra miditra amin'izany firaisanarynofo zany dolo va miditra amin'ny mariazy zay mahatonga ny fiangonana sasany ndava be voka tsy mahazo misarom-boaly fangaro no reto misarom-boaly io tsy efa nanao an'izany reo ary ny tena nanao be de be an'izany zay ny le izy de zay mahatonga atsika any atsikaraka saromana valy foana na be voka aza de teraka teo aminaty voaly le anankiray teo ka le lalàna zany efa tsy mahafian'le ankizy tsony fa de vavaka ny atao reto mandroaka de voly mihitsy mba hialy zay fakapanahy tony miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sotranareo mirahalahy ny fampianarana entinareo sasany mahita hoe fanampiny anankiray iomanana melohana ny didirana ny tokantrano dia ny fiomanana amin'ny ara-tsaina le fiomanana ara-tsaina tiako tenenina amin'ny tanora rehetra dia ny fiomanana ny hoe tsy ny fanomezanao ny vatanao indrindra ho an'ny vehivavy amin'ny firaisana ara-nofo no porofom-pitiavana ho an'ny lehilahy ary ny tena izy taloha zahay tsy haiko ny fitezana amin'izao fotoana fa taloha zay dia zay na fa vao miresaka amin'ny lehilahy dia hoe evoka io sa tsy zay zany mihitsy ny taloha na mifampikasikary vao miresaka amin'ny lehilahy ka vao tazany dadana ery izy lehilahy iny bevoka io dia na dia hoe mifandray tanana sy mifaninina ara zany hoe misy tahotra zany ny taloha voalohany indrindra ankoatra ny tahotra an'Andriamanitra dia le tahotra ny ray aman-dreny
fa amin'izao fotoana tena miena be ny tahotra ny ray aman-dreny ary taloza ny tahotra nyzano be voka zany zay mitovitovy génération naika ao manana zany daholo fa tena sarotra be tena hoe tena zavatra tena atahorana be mihitsy zany fa amin'izao fotoana lasa tsisy tahotra dia izay zany teneniko hoe ny ao anatin'ny saitsika le finoatsika mihitsy aloha voalohany indrindra ny tokony hiomana ny fatahorana an'Andriamanitra tsy voahiditra tokantrano ihany fa ny taloha dia hoe miaraka amin'ny lehilahy iny ianao na tsy mpanao ary iny fa miarakaraka amin'iny eny an-dalana eny lavalava zany fa efa tahotra izay a tena tahotra ary dia efa hoe ho bedy fa amin'izao fotoana lasa miena le tahotra dia izay zany teneniko hoe mila fiomanana le zavatra anankiray tiako tsindriana teo a mety misy marina le hoe hotsapaina angamba na hojerena na tsy haiko ny fomba fiteny azy a melohany idirana amin'ny fanambadiana fa sendra misy ny hoe fahasemponana na fahasimbanana ka rehefa tonga ao zany efa raha mety 1 pour 1000 angamba no mety isy fahasemponana dia za zany tehiteny hoe andao tsy ho aporosihana andeha hitsapana izay ny zanaky ny FPVM satria lasa le 999 izay tsy sampony dia lasa azo ny fakapanahy hoe andeha hitsapaka dia anao firaisana ranofo melohan'ny fanambadiana fa sendra ho tsapa fa sendra ho sampony ty vehivavy ty matetika eny dia le vehivavy foana ny voe sady zay dia le anankiray ao anatin'ny arivona ao anatin'ny ray alina zay nety nisy problème fahasemponana rabatana ve no andeha hanaovana sorona le zanatsika 7,7 na 7,7 sy arivo ka hitenenana ny lehilahy hoe mandehana tsapao fa sendra sampony io ka ho problème be ao arinany tokantrano za zany miteny hoe ny tsara indrindra ry tanora dia tsy mikitikitika firaisana melohan'ny fanambadiana zany ny tena fitezana tao anatin'ny kristiana sy fitezana nay taloha ataoko misy hoe taloha satria renay misy miteny nareo taloha zany dia ao anatin'izay no miomana tsara ra-tsaina ny tanora rehetra hoe ny atao hoe fanambadiana dia tsy ny fanaovana firaisana melohan'ny mariazy fa lasa mitady izay no rivotra iainana hientiny zavamisy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fiomanana mihitsiny fa raha za fijoroako vavolombelona aminareo fa ny anany ny omanako teo amin'ny fanambadiana ny omanako teo amin'ny fiainako ny nanao tsika dia nijanona dia niomana tamin'ny fiainako dia ny fiomanako dia ny hoe ajanoko any daholo aloha fa nyresa-pitiavana izany mety hisakana fa nanomboka ny asa dia nanomboka ny asa dia mitady asa dia niaina tao anatin'ny asa dia navelako tany mihitsy aloha ny sy izany sipasipo zany ary za raha hitanareo za zany tena hoe raha resaka hoe sipa zany za tena manohatra ary za tsy matahotra lehilahy fa ny lehilahy mikitikitika tena sa mihitsy manohatra azy tiako tsy alefa Facebook kely ty loha rery lala fa gagadaolo ny olona rehetrarehetra ve zany ty tony ty pardon
tianao ohatr'izany no azonao dia hitanao hoe tafahorina ao anatin'ny tokantrano ianao. Raha andeha hanorina tokantrano koa ianao ka andeha hanambady miomana, afaka alefa amin'izay nge hery lala azafady, andeha hiomana amin'izany tokantrano zany a, dia jereo aloha efa voalaza teo ihany hoe toerana aiza moa no toerana tokony ahitako a an'le olona ho vadiko. Tena Andriamanitra tena nyteny antsika mihitsy hoe vady sahaza. Dia raha vady sahaza zany no azonao aloha tsy ahita vady tena hoe parfait enao na parfait, fa mba jereo ihany ny toerana, fa tsy ary ianao mangataka amin'Andriamanitra hoe tsy misotro toaka Jesosy, tsy mifoka sigara, tsy ohatr'izao tsy ohatr'izao, nefa ianao aiza mitady anazy, mety amin'ny alinalina mandeha ny Analakely, mety any anaty boîte de nuit a, mety any anaty inona. Dia izany rehetrarehetra izany dia efa ao anatin'ny fiomanana daholo a, amin'ny hoe alohan'ny hidiranao a ao anatin'ny tokantrano a, mba tsy ho tratran'ny surprise ianao. Izay ngamba mba fampaherezana kely avy aty aminahy, sady misy fijoroana vavolombelona kely a, dia mba nierovana amin'ny tanora ny FPVM rehetra manaraka an'izao fandaharana rehetra izao no hoe aoka tena misy ny exceptionnel, fa aoka raha mba mety a le be da be tanora normal amin'ny ara-batana nandao tehirizina ny fahadiovany a, hoentina amin'izany fitondran-tena zany a, fa le ray izay tena mampalahelo kosa dia nangatahako amintsika raha tena sanatria misy an'izany a, ny milaza ny marina tsy mba mahadiso. Zany mihitsy. Tsoromeloa amin'le sipanao, mbola sipa izy a, dia fampafantaro anazy hoe zao no toe-batako a, zao no misy anahy. Fa mitenenao a, fa raha teneninao an'io sipanao io daholo ny marina, rehefa mpivady nareo tsy mifandatsa tsony. Fa rehefa tsy teneninao anazy koa ny marina, rehefa ao anatin'ny tokantrano a, lasa mifandatsa. Amehezako azy a, tehirisy madio ny teny, tsy ho ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa. Aza dia rarotina amin'ny fahalemeny ny vehivavy, aza larotina hoe sarahako anao raha vao tsy ihany, zany ve mba pitiavanao anahy, zany ve ny zao anahy. Fa samy mitahiry a, dia ho hitanareo fa tena fiomanana amin'ny tokantrano a, zany fitehirizana zany. Sotra tompoko miala tsiny falavalava pastery. Tsisy zany kapay tsy hitafery zany io rahalahy, hitafery foana io. Ny andray zany nyfanontaniako a, dia hoe olona ohatrany ahoana moa zany ny tokony mivavolombelona, dia rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano ianao dia inona ny zavatra tokony ho resahan'le mpivady amin'le vavolombelona sy ny tsy azo resahany, dia inona le anjara asan'le vavolombelona ao anatin'izay, satria kako manokana zao a, ny vavolombelonako zao lasa client amin'ny vadiko. Za zany ohatrany hoe tsisy vavolombelona zany amin'izao satria sarotra be le plasiko. Indraindray aho mijery ny plasy ny vadiko a, mijery ny plasy ny tokantranonay a, eo anatrehan'le client, dia io zany le tiako azavaina kely fa tsy mahasara. Ahoana tsara le fanontanianao teo? Hoe olona manahoana no tokony ho vavolombelona amin'ny mariage, dia inona ny zavatra tokony ho resahan'le mpivady amin'le vavolombelona zany rehefa ao anaty tokantrano, dia inona koa le tena anjara asan'le vavolombelona manoloana an'izany. Ya, misaotra anao ny amin'izay fanontaniana izay a. Zany moa zany ny tena marina ao anatin'le fiomanana daholo tokoa. Ny vavolombelona, ny tokony ho vavolombelona any amin'ny mariage a, za aloha mino fa tsy nisy olona naka vavolombelona dia olona tsy mahafantatra azy. Fa mino aho fa olona mahafantatra an'ilay olona mpanambady a, faravaratsy ny aty amin'ny andaniny, faravaratsy ny any amin'ny ankilany a, no alay ny vavolombelona. Ny fomba fijeriko ty a, ny olona tokony ho alaina ho vavolombelona dia ny olona tokony toteny, toteny a, toteny manoloana an'ilay olona zay jorono ho vavolombelona. Satria raha olona tsy toteny aminao io olona alainao vavolombelona, anay zao taminanao vavolombelona dia ray aman-dreny mpitandrina mihitsy no natsoana anao vavolombelona, satria raha sanatria avoko misy olana ny aoriana dia mba afaka miainy tsara ary manana vahaolana ho anao amin'ny tokantranonao a, ilay ray aman-dreny a ara-panaza dia izy moa nangataka lesy efa lasa ihany izy nitera marina. Zay aloha zany ny fomba fijeriko manokana, zay hoe olona tokony toteny tsara,
ny olona atao vavolombelona izany. Faharoa manarakarak'izay a, mba olona tena ara-panahy ihany koa ny tena tsara olona vavolombelona, fa tsy hoe olona makany an-danina ny olona makany ankilany. Fa raha vao olona maka côté anankiray zany ny olona lainao vavolombelona de tadio tsara fa orava ny tokantranonao raha sanatria ny vavaka misy zavatra mety hoe mikorotana na manana olo ao anatin'ny tokantrano. Ao va izy teo? Ay, mino fa mahavaly an'izay ve le izy? Zay? Ay, de le tokony hoe resahana sy ny tsy resahana amin'ny vavolombelona ka nidiran'ny vavolombelona ane de le mampiavany. Zay ne tokony hidiran'ny vavolombelona mampiavana azy mivady. Sanatria ndresaka ve de zavatra ataonareo any ambony fandriana no resahana amin'ny vavolombelona, fa lay olana zay mety mahatonga anareo mikorotana zay no resahana amin'ny vavolombelona. Ary mino fa manana vahaolana amin'izany ny vavolombelona. De anapiky kely andriky kely le nitenen'ny tony fara teo manodidina n'lay hoe ino ty izy lay firaisarana nofo mialohan'ny fanambadiana. Iny aloha zany tena marina fa tsy tokony atao zany eny, tsy hoe tsy tokony atao fa tena tsy atao mihitsy, indrindra ho antsika kristianina zao tontolo zao tsy tia lalana zany fa ataony ihany zay ataony. Fa ho antsika kristianina tsy tokony isy kristianina zany ka hiditra ao anatin'izay firaisanana nofo mialohan'ny fanambadiana izay, mba ahatonga ny tokantranonao maro toerana tsara rehefa miditra ao anatin'izay le atao hoe fiaina tokantrano zay ianao. Ity anankiray ity no entiko anampiana an'ilay fiomanana zay mety hoe anisan'ny tsy voaresaka teo fa ny tanora am'izao mantsy ndrandray ohatra ny kamo manao zavatra zay, kamo mikaroka, kamo manao zavatra mihitsy ny amin'ny ankapobeny. Fa teny zao mbola ao anatin'ny fatanoranao zao teny zao mbola ao anatin'ny herinao zao de zao hoe mianara manao zavatra. Mianara maninona? Manao zavatra, mila manao zavatra. Misy tanora na vehivavy miditra anaty tokantrano de mandanjalanja ranom-bary raika apoka sy tapany ve de tsy ho hainao. Azonao zany mahatonga olana ao anatin'ny tokantrano zany manao siran-doka ve sanatria ny vava de tsy ho hainao. Misy mantsy le zanaka mpanan-karena de somary miaingitraingitra tany amin'ny tokantrano ray aman-dreniny de tsy mba nanray azafady raha miteny am'ty tsy mba nanray ravindena mihitsy ka any rehefa tonga ao anatin'ny tokantranony am'izay izy misy zavatra am'izay takin'lay fanambadiana ao anatin'lay tokantrano de tsy ananany zay. Dikan'izany de zao hoe teny mbola zao mbola tsy tafiditra anatin'ny tokantrano mba iomananao anatin'izay mba tsy ho tampoka be aminao ny zavatra rehetra mety hitranga ao anatin'ny tokantranao de zao hoe teniny aty vao hiditra ao anatin'ny fanambadiana be de be re olona ny fiofanany etseroa azo atao tsara ny miditra ny anatin'reny mba mianatra aloha vao hiditra ao anatin'lay tokantrano mba tsy ho zaza vao be raha toka tsy nanao mihitsy tao anatin'ny ray aman-dreny. Ohatranay tena mitovy amin'ny pasteur mihitsy zay nanomboka tany amin'ny taona 1991 de fa nanomboka ny tokantrano zay, fa nanomboka ny tokantrano de any ka tsy vaovao tamiko tsony rehefa niditra tao anatin'ny tokantrano ary zay somary olana kely ary ndraindraiky ny lehilahy zay efa zatra nanao de namety ary le ataon'le vadina ndray de ohatrany tsy mety foana fijerinao azy. Zany mihitsy le izy fa nytiako tenena ao anatin'izay hoe aleo ihany nefa mianatra manao zavatra foana. Ohatranay fa tena zatra nanao zavatra de tsy manavao tsony na ny mandrehatra-afo na ny mano sakafo na ny taizazaza zany ary moa efa tsy vahiny amiko tsony zany zao zao mivadiko miefanao ambony ao de zany no mitaizazaza tsisy olana mihitsy le izy satria efa zatra naninona efa zatra nanao de mba ianara ry tanora teny zao mianara ataovy daholo za tsy miteny le mitaizazaza iny efa ny tokantrano mba mianatra aniny ianao fa le tiako tenena le fiomananao hiditra ao anatin'ny tokantrano mihitsy ny zavatra rehetra tokony ianarana ary ny ray aman-dreny koa mba ampianaro hampanaovy zavatra ny zanakao fa za sekisekena fa rehefa orenao de ho hitanao ny voka ny rainao ny sekisekena io zanakao io anana olana io rehefa miditra ao anatin'ny tokantranony mba hatonga ny tanora anana tokantrano vanina sy tokantrano milamina tsara zay mbola misy eny tepoko saotra mitsanga mitoetra ihany ny aza dino efa nifampiresaka an'izay teto zay pasteur ny olona raha vao miray efa niresaka an'izay tsika tamin'ny niona teto raha vao miray fatsindrina ihany raha vao miray ka tsy vadinao le niraisanao ny aina mira misy fanahy ao anatiny de raha vao miray ianao amin'ny olona tsy vadinao de mijanona indrindra ho an'ny vehivavy ao anatin'ny kibola ranoaina ny lehilahy fa le ry le vehivavy tsy be voky izy satria mety nanisa andro fa itsy vadiny io de iny ranoaina lasa ao amin'iny mivadika asa andeha voly izy iny
dia iny mahatonga ny olona rehefa anyarina any a mety manofy efa vady manambady an'le vadiny amin'izay izy tena indray mbola manofy an'le lehilahy efa niaraka taminy teo aloha dia iny a misy fotoana miteraka ny atao hoe fanahy manambady ao anatin'ny olona anankiray satria ny atao hoe miray mantsy dia lasa aina ray a le vehivavy sy lay lehilahy dia raha ohatra zany ny vehivavy ray na ny lehilahy ray efa niaraka ny ray tamin'ny olona maro talohan'izay dia ireo olon'ireo a lasa namela aina ao anatiny ao dia zay no mahatonga ny rehefa atao mariazy izy raha ny tokony ho izy raha efa niray tamin'ny olona dia mba miteny amin'ny mpiandro hoe zay esao dia roay amiko a fa manaloka ny tokantranoko ao ariana ireto lehilahy niaraka tamiko reto tsy amin'ny lehilahy miaraka aminao akory a fa mba hoe sikreanao sy lay mpiandry fa raha tsy zany a dia anelo anao na hiteraka cancer any ariana any satria le fijangajangana miteraka an'izay mantsy dia zio koa mahatonga ny lasa tsy pahan'lay le fanahy ao anatin'le olona le lehilahy miaraka aminy dia ohatrany hoe misy ino moa le filazazy hoe mafana tratra indraindray tsy misy tena hoe misy devolo mihitsy le olona fa misy avy amin'ny firaisana teo aloha dia zay zany maharatsy an'le hoe miray a mialohan'ny fanambadiana tokony esana daholo zany ny olona mialohan'ny idirany a ao anatin'ny tokantrano mba tsy handravan'izay lay tokantrano rehefa aoriana zay sotra tompoko zay eny angambana amafisy kely pasteur zay zavatra resano zay mbola mialelo anao ny jauna toko fa efatra raha namaky tsara tsika amin'ny baiboly am'le vehivavy teo patsakana dia niteny mihitsy jesosy tamin'izay fotoana zay hoe nyresaka moa jesosy le vehivavy rehefa le nangataka rano dia ozy izy jesosy hoe ozy le vehivavy hoe ozy jesosy hoe mandeha na alaivo ny vadinao dia ozy le vehivavy mbola tsy manambady ozy le vehivavy jesosy mahita fa efa nanambady indimy ianao ozy jesosy nydikany zany pasteur dia zao hoe raha vao nanaovanao firaisana ranofy ny olona anankiray dia tena ray aminao nydikany dia ohatrany hoe vadinao ihany no fijerin'ny jesosy azy fa namafisiny jesosy kosa nefa le izy ozy izy jesosy hoe fa naleao azy ozy jesosy mbola tsy vadinao le izy zany hoe nytiany jesosy tenena dia zao hoe naleao azy mbola tsy voatsodrano taminao io mbola tsy voamasina taminao io mbola tsy tena vadinao ara-dalàna araka ny lalàna io a fa vadinao kosa amin'ny nofinao zay niraisanao taminy zany hoe ny olona anankiray raha vao niray ranofo tamin'ny olona anankiray dia mpivady ny fijerin'ny baiboly azy pasteur mahatonga anazy lasa devoly mantsy asa devoly a rehefa nitsofin'andriamanitra rano lay firaisana dia zay vao manana taranaka araka ny sitrapon'andriamanitra fanambadiana mantsy dia atao ananana taranaka andimby ahafahana manohy ny génération ny asa fantompony dia nefa tsy voatsodranon'andriamanitra hoe dikan'izany a mivadika eo lasa asan-devoly avokoa zay mahatonga ny hoe zanaky ny fijangajangana le olona zay zao zanaky ny fijangajangana satria papanay sy mamanay vita ina moa vidondry fotsy fa zay ny fomba taloha fa rehefa natao mariazy izy dia nitapahana oziny fijangajangana fa raha tsy zany dia lasa mpijangajanga ihany koa zay zany anisany anankiray fa ny tena dangereux a raha ohatra ka miray amin'ny olona ianao ka sanatria mpilalahody be le olona tsy vadinao dia potika tanteraka ny avenila ny vehivavy io satria miray amin'ny misy fanahy ato anaty ohatra fanahy ratsy tamin'izananao kongo fo zany dia zay vehivavy miray amiko dia ifindrany fanahana dragona ao anatiny satria lasa ray zay tsy izy rehefa miaraka zay dia zay zany mila tandremana amin'ny resaka miray aranofo ka manamafy ihany ny teny teo raha azo atao dia alao efa vita mariazy mihitsy a zay vao zay mihitsy no tokony ho izy pasteur fa azo atao mihitsy zay nareo dia mahesany maharitry fa zay mahatratra amin'ny farany a novinjy ho anareo efa vita mariazy zao dia miteny an'izany nareo ho an'le mbola tsy vita zao dia zany mihitsy ny azy ny heritseriny ka ilaina zany manao pahasalamana any amin'ny mpitsabo mba elana am'izay le fitsangajangana mialohan'ny fanambadiana zay a raha toka tsy maintsy ho zay tokoa ny amatarana an'ilay lehilahy na lay vehivavy hivady ary zany no tena tsara e mandehana mihitsy no makay amin'ny dokotera dia any mizafa toe-pahasalamana momba ny fananahana momba ny aretina zay mety manjo ny vehivavy na lehilahy nefa ikambandreo a azo fatarina meloha zany isan'ny fiomanana zany raha sitrapon'andriamanitra itoy izy ty amin'ny herin'ny androany ka ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana zay vitatsika zay fa amin'ny heriny zany tsika di eritreritra am'izay ny hoe rehefa ao anatin'le tokantrano amin'izay ary zao tsika rehetrarehetra rehefa vita fiomanana na ho an'izay efa ao anatiny a inona am'izay ny zavatra hitranga inona am'izay ny zavatra ho hita ao a dia amin'ny herin'ny androany zay a hoitoizantsika dia misaotra antsika aloha tamin'ity an'io ty a tamin'izao
fampianarana sy fidinidinika mahakasika ny fiomanana ho am'izao fanambadiana izao a ka de misy oetetina so tsakotsakony zay any atokantrano any a ho ampianarintsika ny namana havana matsakaiza ihany koa sotra tompoko tsanganaritsika izao hivavaka hamarana ny fotoana vavaka sika sotra Jesosy tapitra teto zay fotoana ny anaranay fiomanana ho am'izany fanambadiany zany satria ilaina tokoa zany eo amin'ny fiainana satria ny fanambadiana tsy mba indray andro ny roa andro fa miakina am'izay indray andro anomboana azy a ny tontolon'ny fanambadiana rehetra mandra-pahafaty ka raha ny fanomboana azy ny ratsy fiomanana Jesosy a dia mampalahelo ary ratsy foana ny fihefaran'izany tokantrano zany ka dia misaotra anao zay a nanolo-tsaina sy fahendrena mandrakariva nefa koa olombelona ihany ka raha metsy mifanaraka amin'ny sitraponao zany dia mamindrafo aminay dia ary zay zao Jesosy ireo ny anjelinao masy ny tobiany didina anay arovy zay amin'ny loza fahavalo rehetra ny an-dalaneny tananao mahery ny sandronao masina anangana fefy sy mandamanodidina anay tsiraray avy raha sitraka ny fonao a dia ho toizanay zao amin'ny herin'ny androany ho anay zay fa avy niomana tamin'ny fanambadiana ka tafiditra ao anatin'izany fanambadiany zany a dia zany indray nangatany tolo-tsaina avy aminao Jesosy amin'ny herin'ny androany raha sitraka ny fonao dia amin'ny anaranao Jesosy tompo nangatana izany vavaka izany misaotra Jesosy rainay eo izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao tao aneny sitraponao ety atany ho tahaka ny an-danitra meo anay io ny anina saza ho anay ary mamelana olokay tahaka ny mamelana izay meloka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen fitiavan'Andriamanitra ray fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fampiraisana ny fanahymasina ne ho aminareo mandrakizay fa ho azy kosa ny dera laza sotra sy ny voninahitra mandrakizay amen dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina amen sotra tompoko sotra tsika rehetra